Nisika pira indray andro hoe inona rely izy ohatra. Tafiditra ao anatina filokoto mihitsy ny manina fa za koa tsorona fa te hira be dia be loatra ny tokony ny fotoana ny irana teo anatrehan'ny olona teny efa tsy raikitra ary ty misy ray ary aloha iraiko le izy dia aveo nareo miteny izy ary zany maninao izany manina ilay akany toan'olona lovam-pahoriana tafasaraky reo avatiana dia manjombona tsy satry ny fiainako rehetra misy hery ato anaty zay manery tsy hitoetra. Izy zany Tindry Victor zao zany izy zany kitana telo eny saika fa Jean Rosina mikitana teloko teny anao daholo fa tonga ihany ve nareo eny efa le izy koa moa zany ange fanentanana sy fampatsahivana hoe izy aloha zany zany i Barjona Barjona rehefa mihira zany dia ohatra ny règle double décimetre zay izy dia nefa ny ohatra ny somary ety anorona kely ety izy mince izy zany bikany ohatrohatran'io aseoko anareo sariny ohatrandro godara sy ohatrandro mahery tamitamitany ny endriny godara manakaiky Barjona mihitsy dia rehefa mandeha izy ry franzay ho an'ireo rezokonjokony zany ry Didi sy ry Victor meno am'izao moa Victor mo fa maninona ho any dadanareo to Victor ty indray ny anankiray waftsy welany aokajenzao voainy fonao mba hoay tsisy asakana tsy hoanao hoavy any aokaza manahy raha hariva maty masoandro de to maika ody tsisy atakandro tsy hotaty ny anginy rery mila namana hanoro anka ery izany tsoary kosa zay tena mahafinaritra kosa teo am'izay génération zay zany fantatrareo ane tsy maninona sa le hira mihitsy ny fantatra nefa ne tsy mantarakenge zany patapatatra am'le feoka ay ve ohatrany hoe feoko anga le mihira izy zany fa le hira nefa tsy tena fantatrareo mbola tadiavintsika ihany le hira dia aleva sa zay zany hoe rahovina ihany titran'izay dia ty ndray ary ny anankiray natory tamin'ny alina dia lasa saina ihany satria tsy fantatra ihany zay fiainana etomalina manary matonalina dia lasa natsiaro teny irery dia nalahelo irery dia lasa nanofy nalefa ny tanana ny odina tsy nanana dia lasa ny odikodina dia ny safiondana ihany ny safiondana dia zay dia ny fomaraina rehefa toandro ny andro lasela ny tady hanina anoanana ny aina oenty miady amin'ity fiainana efa sarotra efa makivy sy mandreraka dia ny saina ihany natsiaro irery natsiaro nalahelo ny safo ny tanana dia lasa fa tsy nanana dia ny safiondana dia zay hatram'ilay tsisy zany tavaka foroporoky zany I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana vava ray feo dimy I feel good. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault. Ny fandarana nefa dia tsy mialo mizaha zay marefa iny zay manasa olona alasinainy taratala vilaka misy masabotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikalikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zeloniny fa tianareo foana mahasana ny tontolo-piainanao Orange vaovao be andraminy Gino IC zay zava-pisotro manana hetaheta vita avy amin'ny dité natoraly Aruna, téléchargeable sur Google Play, acheté et vendez comme jamais auparavant. Vous avez un projet qui peut faire bouger les choses? N'attendez plus. Soumettez votre candidature sur startupper.totalenergie.com.
Miarabantsika rehetra tsy maty fo amanaina. Miaraba Mamerinakan'ny araba. Manahony. Manendrika ao dia ohatrany efa fantatra fa tsy tadidro zay taizany Sylvain? Ohatrany fahita. Rehefa tonga ato amin'ny voalohany dia tsy maintsy manao freestyle alefa. Dia hoe misafo ny tanana matsiary fa tsy manana dia misafo ondana dia zay alefa. Misy anreto vahiny reto nafinaritra zareo dia netiko nakaty. Ny tena mahafinaritra zany dia efa fampiresaka teo zahay dia tamin'ny omaly iny dia tsy omaly moa zany fa elaela le fampiresaka dia hoe zareo zany mijery ny hoavin'ilay tanora dia hoe aleony tanora ampanaovina zavatra ampiofanina zavatra milay mba aleo tena mba aleo tena zany satria zao hitanareo ny université somary ohatran'ny vacances dia mivenjivenjy tsy roa fotsiny ny ankizy moa efa zava-doza be mihitsy zao ireto mitsindrotsindrona zava-mahadomelina ireto dia mba nanapa-kevitra zany zareo hoe andora nga ampanaovina fampiofanana ny ankizy dia mba maleo tena izy fa ho tonga amin'izay antsika rehefa avy eo famirabanareo aloha. Miaraba ny namana mahafinaritra eto amin'ny plateau dia ny technicien miaraba ny transport iza le anaran'le ray monsieur Yaja amin'ny noaviko mampionina anisan'ny mpiofana tao amin'ny noaviko tamin'ny ay tsara kosa zany hoentina ny vavolombelona dia hoentina ny ohatrany hoe Sylvain zany ianarany dia ty ohatrany hoe hery manana feo ohatr'izany hery dia amin'ny resaka momba ny tanora aloha tsika aloha ngamany any ny tanora ny resantsika aloha dia rehefa avy eo tsika tonga any amin'ny le zavatra ihany ny hoe ianareo moa zany amin'ny noaviko aloha zany tena fahafantarako anareo hatramin'izay satria namana daholo any le nareo le ao ny tena fahafantarako anareo hatramin'izay fa tsy tena izay le resantsika fa ataontsika entre parenthèse fotsiny nareo le mampiofana an'le olona le manao lakozy tsy haiko hoe makany amin'ny sambo tena makany amin'ny sambo ny hoaviko zany mikarakara tanora zay zany moa tena antom-piasina hoe hifanampy amin'ny mpiarabelona hoe inona no azo atao hanampiana ny namana ny mpiarabelona indrindra ny malagasy namana dia mikarakara zavatra maromaro ny eo amin'ny hoaviko anisan'izany ny fampianarana miteny vahiny zany fampianarana an'ireny olona le mikarakara any amin'ny lakozy any anaty sambo reny cuisinier zany cuisinier fantatrareo raha Hervé zany raha Hervé iny rehefa manaraka raha Hervé namanay ka namanay iny mpiatsambo dia izy koa nefa tena mahay resaka lakozy minao fa mifanojolojo izy dia mikarakara an'ireny zavatra reny ny ao fa ny tena hoe ho resahana zany zao reny tsinona amin'ny akapobeany reny le makany ivelany sy le fifaneraserana amin'ny any ivelany fa le olana eto amin'ny tanàna aloha zany ny hita zao eto ambonin'ny tany aloha zany inona ny tena olana eto zany ny olana eto amin'ny tanàna zany indrindra miompana amin'ny tanora be dia be ny navita fianarana fa miantona be dia be ny tsy manan-katao be dia be ny atopatopan'ny rivotra etsy roeny dia zay zany aloha no nanomanana hetsika anankiray eto amin'ny tanàna hoe misy zavatra foezaka Eric zany foezaka azo atao eto an-tanàna amin'ny alalan'ny fiompiana zany dia mampiofana zany zay olona iopy dia izy ve raha Yaja raha ohatra hoe ataoko an'izay moa ny anaranao satria izay nanarako anao raha olona efa nahazoazo taona avy eo zany mbola afaka manaraka le fiofanana ohatra hoe efa 70 taona any izy sivana ve zany tianko daratenena satria misy olona mantamako ny aty tanora fotsiny sa hoe na olona efa lehibe araka mbola manana fahasarotanao anatin'izay fitadiavana asa sy resaka fiompiana zay le izy tsy misy sivana ka tsy misy sivana hoe amin'ny na ara-pahalalana ny diplôma zany na ara-taona fa rehefa mahavita miopy na ara-toe-batana ihany koa misy koa manko ny olona manana olana ara-toe-batana fa izy afaka miopy dia mba tsy ho atao motifana hoe fialana olana amin'ny fiainana antony amin'ny fiainana le hoe fanazanazany kosa hoe tokony hoe mba misy fepetra ihany fepetra io amin'iny
Ny fepetra rehefa ohatra ka vitanao le miompy. Misy zavatra maromaro ampifanina eo am'le resaka fiompiana, ao ny akoho. Ny akoho mizara sokajy maromaro, misy ny fakanofo. Reo akoho sisa nanamborana zany aloha zao. Betsaka izy a. Betsaka izy. Tena betsaka ny de ho tanisaiko izy betsaka ireo. Ohatra hoe ny akoho fakanofo a, ny akoho manatody lafa fakatody zany a. Fakatody. Ny akoho piady, efa manomboka mazovana izy eto amintsika am'izao a. Fa piady zany iny. De ny akoho gasy amin'ny fomba moderna zany, fa tsy le hoe miendry fotsiny eny an-tanimbary de sy avokarana eo ny avokarana. De misy eo ankoa ny resaka fiompiana kisoa. Misy ny fiompiana omby vavy be ronono, tantely, sy ny etsetreetsetra. De izy io zany somary miavaka mihitsy mihoatra ny fampiofanana rehetra misy, satria tena hoe ikarakarana tanora le tanjona. Ikarakarana malagasy le tanjona. Aleo tsy teneniko hoe tanora fa ato moa zany hoe onjam-peon'ny tanora. Tanora fisainana, de zay koa zany mba alaiko tahaka hoe tanora fisainana le izy. Rehefa mbola afaka manao an'le asa fiompiana de mety. De tena miavaka le izy satria tantanina ny mpiofana tsirairay. Tena tantanina mihitsy manomboka any amin'ny hoe ara-teknika, any amin'ny fahasalaman'ny biby, any amin'ny resaka fananganana an'le tetikasa, ary ny tena goavana de goavana indrindra, de misy banky mpamatsy vola efa tonga ao miara-miasa. Ny tantely tsy manao. Sa mety foana io. Mety foana. Ninninona zany safidiananao am'ireo le fiompiandreo na ho ataonao miaraka izy rehetra. De ny tombony tena ngeza indrindra ozy afarany teo de misy banky resy lahatra ny amin'ny ezaka ataonao io de tonga miara-miasa. De efa mijery eo izy an'le fanangananao an'le tetikasanao, zany hoe tsy mitady vola zany ianao raha hoe vola no olana hoe tsy afahanao manao an'le an'izy. biby mahita ny tokotaniko de izy ndresy lahatra le accompagnement zay manko ane tena ilaina satria ny finiavana nge te iompy daholo ihany. Za aloha zany raha ohatra nareo zany satria nareo manampy ny olona amin'ny fiariana koa. Hoe mitady sy mamorona satria ohatranazy zany tsinona mety mbola tsy zany prioritaire raha hoe de atao ampino. Hoe za raha mbola jerevina enahary ty mahita ilay ty le paiso le autochtone. De izy hoe maimaimpona le fiofanana sa andoavam-bola? Tany any Altini. Iny moa zany taleta manao daholo. Le izy hoe maimaimpona fiofanana satria na le trano iofanana raha rehefa manaona daholo raha ngaty de tsara fa misaotra valona fa tsy manaona daholo ihany koa. Mpianatra rehetra ve zany afaka misitraka an'io famatsim-bola io irana amin'ny banky io rehetra mihitsy. Zay tonga ao zany zany de efa manana resakopy. Fa eo manatrika eo mamatrika eo le banky. De efa hitany eo zany famatoranao sy ny etsetra. Efa fandresen-dahatra ho azy satria mandresy lahatra an'le mpamatsy vola koa nge sarotra raha ty avelany. Satria manko rehefa avy eo misy engagement raha vao zay. Tsy maintsy de miaccompagner nareo satria nareo ny idiran-dozy eo. Eny manahirana foana kanefa ny ilaina le izy ka ny olana amintsika gasy manko io le esprit d'entreprise foana. Zay mihitsy ny tena olana fampianarina le olona ampifanana amin'izay ny olona. Ny fanontaniako mantsy aloha zany zao satria ny mitapany kely avy any anaty fiara de ny teny an-dalana tsy hainiko zay fandehany teo. Fa tonga eto zao de tia metraka fanontaniana hoe inona zany tena mahasamy hafa anareo amin'ireny mpampiofana momba ny fiompiana zay misy etsero reny. Maromaro izy reny zao. Tsara fipetraka. Tena miavaka amin'ireny rehetra ireny satria ny tena goavana indrindra de izahay mitantana. Tsy mandritra le efatrano fampiofanana fotsiny le ofisialy io fa mandra-patafavoaka an'le olona amin'le tetikasa raisy. Misy ny antsoina hoe tantsoroka zany. Tantsoroka zay. Tena mandra-pavita n'ilay olona hoe mahaleo tena. Hita mihitsy le olona iny izy efa mahaleo tena amin'le resaka fiompiana zay niofanany zay vao miala. Na any amin'ny toerana efa iompiana any azy izy de mbola manaraka any raha misy olana ny fiompiana. Manaraka any ny docteur vétérinaire. Docteur Paul mihitsy. De mbola raha misy olana hafa izy de mbola afaka miantso, mbola mifanerasera aminay foana izy zany. Ary ny tena goavana mampiavaka anay ny olona rehetra vita fiofanana ao na vita an'le fiofanana de manana karta famantarana kely makany amin'ny mpamatsy sakafon'le biby. Fantatry le mpamatsy sakafona biby io hoe tena fiofanana tena izy ty fa tsy bombona. Satria miara-miasa aminay ao izy. De ary any amin'ny vétérinaire zany ianao. Ary raha any amin'ny fanafody. Raha any amin'ny vétérinaire ohatra mahazo fihenam-bidy ihany koa izy raha vidy fanafody ohatra na vidy vaccine. Efa misy fiaraha-miasa amin'ireo sokajy rehetra ireo. Mpamatsy sakafo
vétérinaire, mpamatsy vola, inona koa ny andrasana. Dia fa izy zany. Ary ireo dia tena mifanampy aminao mihitsy amin'ilay fanangananao an'ilay tetikasa. Mampianatra anao mihitsy izy ahitondra an'ilay tetikasanao. Ny Covishield ve mbola misy ihany amin'izao ny vaccine rasa aloha. Ny inona ny tena aretina mpamely ny trondro? Ohatra fotsiny zany zao ohatra anankiray inona tena aretina mba mpamely, inona zany tena olana amin'ilay fiompiana trondro amin'ny aretina hoe mahafatifaty le maty le zana trondro. Matetika aloha zany ny tena olana na amin'ny biby rehetra mihitsy zany. Ohatra ko amin'ny fotsiny zany fa tsy hoe koa hoe matetika aloha zany tena olana amin'ny fiompiana amin'ny biby rehetra ny eo amin'ny resaka fikarakarana. Rehefa tena tomombana fikarakarana azy ny toerana hipetrahany sy ivelomany, ny rivotra sy ny rano iaina, ny sakafo hohaniny sy sisa tsy dia misy izay aretina hoe mpamely zay. Tisy namely crevette ndray mandeha fa ara-dalàna tsara mihitsy fa tany amin'ny fiompiana makamba tena ripaka daholo amina miliara d'ariary mihitsy vola veriny zareo. Fa amin'ny ankapobeny le resahako zay, amin'ny ankapobeny dia io zany ireo le teknisianina ireo zany tena mampianatra anao mihitsy hatrany amin'ny hoe fananganana ny trano hipetrahany sy ny toerana ary manaraka anao sur place. Satria zao anatin'ny tarika misy le teknisiana anareo misy firy eo zao ohatra ny teknisiana ve hoe teknisiana anankiray momba ny trondro fotsiny sa teknisiana anankiray sady mahay trondro io mahay omby io mahay kisoa io. Misy teknisiana tsirairay isaky ny sokajiny. Fa le banty moa zany ompiana fotsiny izy zany sa hoe mbola hiteny izy reo hiteny izy rehefa aveo mbola tsy niteny ohatra amina tonga vokotra. Hiteny izy rehefa aveo satria izy io zany zao nentina teto mihitsy izy tao anisan'ny tao amin'ilay mpiofana tamin'ny andininy voalohany. Zany hoe ijoro vavolombelona izy io zany. Hatramin'izay niarahany tamin'i Jesosy zay vitany fiainako. Dia hiteny izy rehefa aveo fa anazavan'izay ako hoe tena tantanina le olona, tantanina ny mpiofana. Ary le mpiofana tsy be dia be fa indrindra moa amin'izao vanim-potoana ny aretina zao dia lasa raisina indroa taona zany le firy eo ohatra ny 5 eo zany ny azony toerana raisina. Satria lafo be le fifanana aminareo. Tsy lafo be le izy, tsy lafo be le izy fa mba ahafahany le mpampiofana ferana mihitsy zany. Ferana mihitsy mba ahafahan'le mpampiofana tena manaraka. Soavaly hono ny titiro. Olona ray ve zany afaka tonga dia hoe izy rehetrarehetra samy anatrehana le sa hoe olona anankiray mianatra zavatra anankiroa ihany. Misafidy izy fa raisiny amin'ny andro voalohany daholo aloha izy rehetrarehetra. Ay ty ompiana koa ny foie gras. Dia mahatsapa izy hoe ato andeha dia ao amin'izay zany mila tsy manapaka an'io efatr'andro ny tenenina io aloha zany tsy tokony tapahana. Any amin'ny farany amin'izy io mbola misy fitsirihana ireny toerana efa misy mpiompy maty any ireny voyage d'étude zany ohatra hoe andro ray zao no fampianarana misy andro ray zao mba ahafahanao manonofy. Inona le white spot nareo mety mahazo trondro ranomamy ve no white spot ina tsy azo tokiry 519 le izy manko ohatranako zany zao le hitanareo le finiavana misy zany zany amateur mihitsy satria le anareo raha ny tena marina tokony fiarina le izy rehefa avy eo foie gras mihitsy sa tafiditra ao koa ny mpiompy amateur zany hoe raha miompy akoha dia akoho zarazaraiko amin'ny havana rehefa mba 20 nisy anao ohatr'izany mety foana mety foana inona moa maharatsy azany fa tena resaka fiarina raha ohatra ka zay manko le fiarina aloha zany hoa le finiavana zany ainga tamin'le zavatra misy zany hoe be dia be zany namana ny tanora le ohatrany hoe miantona amin'izao atopatopany rivotra hoa dia hoe ndao mila mianatra amin'ny lomano atopatopany ranomasina ndao hifampizara amin'ireo dia zay zany aloha ny angiala izy fa maninona koa moa raha ohatra hoe manomana fotsiny miompy zaraina amin'ny havana na atao sakafo tsy maninona zany. Nay aloha mbola 20 ao ny akoho mbola tsy azo zaraina. Dia ilazalaza ny namako ato fa ohatran'izay foana ny ohatrany ahoana miaraba fotsiny ataony aloha dia miditra ao anatina dokam-barotra tsika sady anafakafakalamba. Ina tena avoazanao kisoa? Nandritra izay fiofanana zay zany dia peba kely. Raha zay ianao mijanona. Mbola tsy zatraka. Blue Christmas miaraka amin'ny
Tekno ny faharoapolo ny volana novambra 2024 ka hatramin'ny fahavalo ny volana janoary 2024 mividiana smartphone toy ny Spark 7 série, Spark Go, Pop 5 série izay amin'ny vidiny manomboka amin'ny 285 000 ariary ary mandraisa anjara amin'ny fisarihany izay mety azahoana moto. Télé écran plat 43 pouces iray ary subwoofer anankiroa. Tsy izay ihany fa sady mahazo cadeau fahatsiarovana toy ny power bank, good, sac banane na bloc-notes avy amin'ny Tekno ihany koa ianao amin'ny smartphone izay tsy vainao. Ka manatonaingana ary eny amin'ny shop Tekno akaiky anao fa fizarana tsy misy ohatr'ity. Tekno, expect more. Tianao selfie amintsika fotsiny ve ianao? Ny fonction selfie souriran'ny Itel S17 mahavita an'izay. What? Vao mitsika fotsiny ianao dia vita ny selfie. Ny batterie 5000 mAh sy ny écran 6,6 pouces an'ny Itel S17 dia ahafahanao makafy ny fitiavanao maka sary na amin'ny andro na amin'ny alina. Mividiana Itel S17 eny amin'ireo magasin Itel ary mahazo fanomezana. Itel, enjoy better life. Hey, tu sais quoi? J'ai trouvé un pneu formidable à prix raisonnable. Ben, je ne savais pas, vraiment. C'est que tu ne connais pas Nankang. Nankang, c'est fiable, solide et durable. Nankang, il y en a pour toutes les gammes. Voitures de tourisme, 4x4, véhicules utilitaires, motos, scooters, taxi B, camions et même pour les compétitions. En plus, c'est un pneu qu'on trouve chez tous les revendeurs sérieux à Madagascar. Vous méritez le Nankang. Vaovao be! Andramny Gino IC. Zay zava-pisotro manalay taheta vita avy amin'ny dité natoraly. Azonao jifaina ny avarotra mahazatra anao amin'ny vidiny 2,00 monja. Miakatra foana ny vidin-javatra. Hay zary ny ahitana vidin-javatra tena mora amin'izao. Kibo! Efa misokatra Kibo, magazay vaovao be amin'ny vidiny ambany be. Olon-tsotra ve ianao? Kibo, mpandrara. Kibo, mpanjinjara. Kibo Louise. Izay entana vidinao andavanandro, ho hitanao amin'ny Kibo avokoa. Ahitana marika isan-karazany ary maro isafidianana sy afaka mivezivezy. Kibo no manatona anao. Alefaso ny commandinao ao amin'ny www.kibo.mg. Fa Kibo no manao livraison, Kibo, mora ranao larbi akaikin'ny sanifère. Fetier, fietsena mahazatra anao fa amin'ny vidiny mora kokoa. Kibo, je gagne gros. Andao ifety miaraka amin'ny Itel Christmas. Mandritra ny volana desambra dia manome fahafapo anao ny Itel ka ireo rehetra mividy smartphone dia mahazo cadeau avy amin'ny Itel. Makane sary eny amin'ireo revendeur Itel ary manjifa smartphone toy ny P37, A37, A56 sy ny 6 fa efa miandry ianao ny fanomezana avy amin'ny Itel. Itel dia mirary Christmas farany taona mahafinaritra ho antsika mianakavy. Itel, enjoy better life. Ary tonga sady neny zany? Ao aloha pika anao. Saotra kia. Dessert glacé. Misy truffe chocolat. Le tena tiako. Misy pain d'épices. De papelika koa. Ye, sakafosika amin'ity fety ty daholo reo. Foie gras, papelika farci, de bûche dessert. Nen, aiza nana? Reto ny vomboandry. Fa nandeha nitety-tsena mihitsy zany ianao nividy an'ireo. Tonga de tao amin'ny leader price daholo reo. Ohatran'ny mahazatra. Ao sady tsara ny entana amin'ny vidiny mirary. Voky tsara daholo zany tsika amin'ity fety ty. Surprise! Netviam. Programme intégré d'assainissement d'Antananarivo. Te hiala amin'izao rano miakatra saky mihavona amin'izao. Dia hoe tsy atao avy mihitsy ve izany ny orana? Tsy hitanao ve? Tsotra kely nefa vahaolantsika. Fako aritsika ao anaty kanalana eny tsy mampikirina ny rano maloto e. Izany mahatsetsinà azy ohatran'ny kanala Andriantany. Izany hoe raha any amin'ny toerana voatokana izany isika manary fako. Dia mivao azy ny olana, miasa ny kanaly, velomy maritondra rano, dia madio ny tanàna. Tandremo, mahavoasasa ny fanariana fako ao anaty kanal. À Noël, les moments spéciaux sont vraiment faciles à trouver. Ces moments ne se trouvent pas dans les contes de fées ou en lisant dans l'esprit de quelqu'un. Ils se trouvent dans le cadeau qui ravira vos proches et dans tous les appels de Noël à travers le pays, car votre famille le mérite. La magie de Noël se trouve dans chaque gorgée de coca, chaque rire, chaque moment partagé ensemble. Chaque emballage des cadeaux effectué une fois que les enfants sont au lit. Ils sont dans la décoration du sapin que l'on fait pour la toute première fois et dans tous les autres moments auxquels vous avez pensé. Noël est toujours magique quand on le partage pleinement. Coca-Cola. Waouh! Faites bénir comme sopromer, crevettes, calmars, tranches, filets de poisson sy maro isan-karazany. Ao anatin'izany boulette sy vokatra vaovao be azo anaovana sakafo matsiro be. Tongava manatona ny toeram-pivarotana akaiky anao. Sopromer, mora, azo antoka, be isafidianana.
Apprêtez-vous à vivre des émotions intenses avec Blue Line TV. Cinéma, sport, dessins animés, séries, grands reportages. Tout ça sur les plus grandes chaînes. TF1, TFX, Nina Novelas, Passion TV, France 24, France 2, Cartoon Network, Bein Sport et beaucoup d'autres encore. Grande promo! Pour les fêtes et jusqu'au 31 janvier, le bouquet ultime est à 35 000 arrières par mois pour 70 chaînes. Et le décodeur est à seulement 60 000 arrières, bouquet magique déjà inclus. Blue Line TV, le rendez-vous de toutes les émotions. Retrouvez-nous dans les Blue Line Store ou sur www.blueline.mg. Faites bene rakam Gino, ajarot ni Gino Cola sy ni Gino Tropical amin'ny tavoahangy plastika lehibe dia efa azonao jifaina eny amin'ny RIVOTRA mahazatra anao 10,3 ariary monja. Ronono velona avy any Antsirabe, crème marikatra tsara, tsiro-mboankazo hafakely, miampy fahaiza-manao sy finiavana amin'ny fafampoanao hatrany. Izany rehetra izany no nentina namokarana ny yaourt double crème chocolat vaovao. Citron meringué, fraise banane, litchina vanille. Marihatra avo roa eny amin'ny yaourt rehetra. Ny tsirony koa miavaka ery. Hitanao n'aiza n'aiza. Yaourt double crème chocolat. Izany ka yaourt double crème. Chocolat, ny tsiro tena izy. Oh, je pense que c'est le dernier carton. Oh non, on a oublié les câbles. Et regarde l'embouteillage. Ça va nous prendre des heures pour revenir chez Bricoland. Attends, passe-moi le téléphone. www.bricoland.mg. Et hop, je fais mes commandes en ligne. Regarde, j'ai obtenu des remises et la livraison est gratuite à partir de 50 000 arrières d'achat sur Tana et Tamatave. Ouais, nos commandes sont là. Besoin de bricoler? www.bricoland.mg. Livraison possible en province, voir liste et conditions sur le site. Bricoland, tout pour l'habitat. Minana farilaka amonano Faloatra fa hihinana farilaka hono izy tsy azonareo efa miteny sady ny zanako sady mitombo tsara no miamatsilo saina isan'andro vao afaka ny sakafo izy dia farilaka no nomeko azy ary tena nanampy azy satria sady be otrikaina no azo antoka manampy ahy ihany koa izany no farilaka mora karakaraina efa ho 15 taona izao farilaka no eo anilan'ny reny sy ny zaza malagasy holovain'ny taranaka fara-madinika Sotra farilaka farilaka mitombo ampifaliana misy amin'ny tsirony vanille sy banane. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana noho ny otrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave, misatra amin'ny telo sy roa arivo. Maro tomoka fanampiasaiko fa France Cola foi ilaiko io tsara io meva mbola sady efficace monsieur mostika tsy tatrasy kaza mialamo manitre sy manepitro madiny jusqu'à maraindraigny matola mpilaminana miaraka amin'ny France Cola. Tana Garden, food court vaovao ny avy amin'ny Center Beorisky. Raha mitady sakafo atoandro na rehefa avy ny etsena iny na miaraka amin'ny aka ka te hikalikaly kely tsy mandeha lavitra fa ao amin'ny food court Tana Garden. Mandeha ascenseur dia ao amin'ny 5e étage. Ao daholo ny spécialité rehetra samy manana ny tsirony sady makamaka aina anaty toerana amin'ilay food court Tana Garden. Ao amin'ny rooftop avant Center kalmandamina be toerana amin'ilay be. Fotoana izao hijerena no Vegas ao amin'ny bouquet Canal Plus. Lero! Efa misokatra ny toerana fanaovana vaksiny miaro amin'ny coronavirus. Manova vaksiny amin'ny toerana akaiky anao indrindra na antsoiny 910. Madagasikara manamafy ny ady amin'ny coronavirus. Koba Fenso, manolotra ora ho anao. Koba Fenso, ilay hery ilainao. Katoka ny amin'ny valo ora eto Madagasikara.
manolotra ny araba tompoko lasy tompoko vavy amin'ity maraina ny 17 desambra 2024 ity ary manasantsika rehetra anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Eo amin'ny tontolo ny fitanterana izay mahakasika indrindra n'ilay loza ny seho tany Soaniran'ny Vongo no ndeha hanomboantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity, nitondra ny tatitra mahakasika izay lozan-dranomasina ny seho tany Soaniran'ny Vongo izay tokoa ny teo anivon'ny APMF omaly ka tamin'izany no nanambaran'izy ireo fa olona 50 no velonaina soamantsara avitra tamin'iny loza iny, 520 no namoniainy ary 3 mbola tsy hita popoka amin'izao fotoana izao. Efa karohana fatratra ny tompon'ilay sambo nitondra ireny olona ireny sady mpanamory azy rahateo dia ka efa io andalam-pamoahana ny fikarohana sy ny didy fikarohana mahakasika izay olona izay ny eo anivon'ny APMF. Hijanona ny Soaniran'ny Vongo ihanytsika mahakasika n'iny loza iny ihany nanambaratra ny APMF fa raha mihoatra tamin'ny loza rehetra izay mpiseho an-dranomasina teo aloha dia aingana ny fidinana ifotony ka nahatonga ny famonjena ireo olona 50 avitraina soamantsara tamin'iny loza iny, hoy ny tale jeneralin'ny APMF Andriamatoa Edmond Randrianantenaina. Ny vaovaon'ny Angovo tambajotra iray mitondra herinaratra avy any amin'ny Andekaleka no nisy fahavoazana ka nahatonga ny fahatapahan-jiro teto amin'ny tambajotra iraisana Antananarivo nanomboka ny 14 desambra lasa teo araka ny fanazavana nomeny teo anivon'ny orinasa Jirama. Efa nisy moa ny fandraisana andraikitra aingana avy hatrany entina anamboarana izany olana rehetra izany ary dia efa manao izay faraherin'ny eo anivon'ny Jirama mba tsy hisiany intsony izany fahatapahan-jiro matetika miverina izany. Tontolon'ny fahasalamana efa marary 15 sahady omaly hariva no raisina Antanina etsy amin'ny CTC Soamandrakizay. Taoriny ny fanambarana ofisialy nataony alady hariva teo fa dia hosokafana io CTC io ary dia izao efa marary 15 izao sahady ny tonga tamin'ny andro ny omaly hariva iny. Nanambara moa ny mpitsabo tompon'andraikitra voalohany eo amin'ity CTC Soamandrakizay ity fa misy 770 ireo fandriana afaka andraisana marary ao amin'ity CTC ity ary samy manana n'ilay atao concentrateur d'oxygène avy ireo fandriana ireo, mirisa 50 ihany koa ny mpitsabo sy ny tompon'andraikitra mikarakara ao anivon'izany CTC Soamandrakizay izany. Pejin'ny finoana manoloana an'ireo olona namony ainy noho ny filatsaham-potaka tany amin'ny fiangonana katolika tany Tsirony Mandidy tany ny alin'ny 14 desambra lasa teo dia miantso ny mpino katolika rehetra ny fivondronam-be neveka hanao vondrom-bavaka ho an'ny fialan-tsasatry ny fanahin'ireo niaram-bona sy trotronam-bavaka ihany koa ho an'ireo fianakaviany sisa tavela. Tontolon'ny fanatanjahantena voafidy ho filohan'ny Federasiona Malagasy ny judo indray Andriamatoa Siteny Randrena Solonaiky saingy noho ny andraikitra maro sahany eo amin'izany tontolon'ny judo sy ny tontolo ara-politika izany dia namindra ny fitantanana ho amin'ny sekretera jeneraly izay lasa ho filohan'ny Federasiona Malagasy ny judo zany dia Andriamatoa Eric Bruno Saïd ny tenany satria moa tsara hatrany ny mampatsiahy efa Siteny Randrena Solonaiky dia sady filohan'ny Confédération africaine ny judo raha izay ny mahalaza azy fa ny Confédération africaine judo dia mitondra ny anarany Union africaine de judo. Eo ihany koa no mbola mahasolom-bavam-bahoaka azy ka izay andraikitra maro izay sahany izay indrindra no isan'ny nahatonga azy namindra ny fitantanana ho an'ny Eric Bruno hitantana ny Federasiona Malagasy ny judo mandritra ny 4 taona manaraka. Tontolon'ny baolina kitra no amaranantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity raha fehezina indray mijery ny taona 2024 ho an'ny tontolon'ny baolina kitra malagasy dia taona mainty tanteraka satria dia lalao 7 no vitan'ny ekipam-pirenena malagasy fandresena ray ady sahala 2 ary faharesena 9 izay no noratovin'ny ekipam-pirenena malagasy tamin'ity taona 2024 ity. Isan'ny nafaitra indrindra tamin'izany ny tsy natafakatra ny baren'i Madagasikara hiatrika ny CAN 2024 izay ho lalaovina amin'ny taona 2024 aty Cameroun fa isan'ny mbola nafaitra ihany koa raha ho an'ny tontolon'ny baolina kitra malagasy
ihany koa ny nanasaziny ny fédération raisam-pirenena ny baolina kitra n'ilay malagasy Amad tsy azo ikirakira ny tontolo ny baolina kitra maniditra ny roa taona rehefa noesorina teo amin'ny seza mafilohan'ny confédération africaine ny baolina kitra azy. Gasitrako anao tompoko lasy tompoko vavy nanaraka ny fampahalalam-baovao teto amin'ny ordre tamin'ity maraina ity mahandry ny deuxième mi-temps tsoroka teknika mpandeaka marandrana no nanolotra izany ho antsika rehetra mandraparesaka tompoko lasy tompoko vavy. Seria. Leobe. Rivo baovao. Tsy rivotra fotsiny ve zany. Rivo baovao. Zany hoe kely fotsiny efa mety hoan'ny Larissa le paiso dia aleo aseo loatra ty misy fanontaniana ho apetraka amintsika. Mbola misy sary alefako any ao anatin'ny Facebook compte voninkazo. Ina na reny paiso fa mariky velo za tany misy. Anadimy voany eo ene. Anadimy voany tena marana misy. Zany hoe raha fahalalako ny paiso misy hoe mainty lay dia mety hoe le mainty lay ty dia hoan'ny Larissa amin'izay le izy satria nahoana tiany Larissa le izy ny tombony amin'izy iny mateza apodiny be izy zany hoe tavelo mety efa mamy izy angamba ohatra na tsy fantatra mahatsara tareazy mahatsara tareazy aloha zany dia zao tsy voatery hoanina zany izy fa mahafinaritra fonako mijery azy apodiny aloha dia misy anankiray le menamena iny zany mety hoe paiso rakena dia misy anankiray indray le mamy be izy fa marikivy voniny zay telo zay aloha no tena fantatra dia ny makrely moa nefa makrely efa misy anakadolo dia zay eo anosy mamy be ve tsy mpitendry gitara alefa izy moa anao zao nako mikasika ny fiofanana zay no ratovana tao amin'ny noavy dia nandritra ny efatrandro moa le fiofanana dia reo zany a mizara roa zany fiofanana io misy ny ara-pahasalamana dia misy ny fiofanana ara-tsakafo ny biby fiompy dia ia ao anatin'ny ara-tsakafo ihany ny fitomboana satria misy rehefa zao mahafantatra hoe sakafy izy sokatra le teny dika sakafy amin'ny teny tandroy merci non de rien eo amin'izay zany a misy zany ny accompagnement ataon'ny docteur vétérinaire sy ny mpampiofana anao io mpampiofana io zany a efa misehatra ao anatin'le fiofanana izy anao efa manana ny expérience zany izy traikefa ia dia efatrandro moa le fiofanana efa le niteneniko teo a ny 3 andro voalohany a any am-pianarana andraisana ireo atao hoe théorie dia ny farany zany a dia filatsahana any fotony hoe pratique manao pratique io a maro ny tetezina zany ireo siampamokarana siampiompiana ny tetezina eo a ny manara-penitra dia toy ihany koa tsy manara-penitra nisy anankiroa zany anankiroa isaky ny fiompiana le siampiompiana efa misy zany efa misy any amin'ny siampiompiana ijerena hoe ohatrotrany ahoana mpatiny le fanaovan'ny olona le rehefa any amin'le tsy manara-penitra dia ohatrany ahoana rehefa aty amin'le manara-penitra fa misy tsy manara-penitra tafita ihany misy tafa ihany ia misy tafita izy fa eo amin'le fitohizan'le fiompiana sy eo amin'le hoe tombarotra mety ho azony io zany no samihafa izy tsy manao calcul zany fa fahoany calcul izy ary io tena anisan'ny tena apesaka zany hoe hofanina anatetika asa le olona zany hoe asa mihitsy zany le fiompiana fa tsy fialambolina hoe manala azy fotsiny satria ny anao manokana zao inona tamin'ireo voalaza reto ny anahy zao sy ny voany io sy ny tena voaza liry inona tena ny fananao manokana tamin'ireto ny tany saina ny ao amin'io fiofanana io a dia mena notion daholo zany menao no antaniny nataonao inona nataoko zao a poulet de chair sy kiso zany hoe mifanohana mantsy ireo anankiroa reo ia
satria tsy maintsy misy ny satria tsy maintsy misy zany no mivoaka vetivety a de misy ny mivoaka elaela zay mahatonga le hoe poulet de chair sy kisoa natao ny lafo misy le mavoa kisoa elaela de ny akoho ny akoho vetivety ao anatin'ny ray volana mahery kely fotsiny de mivoaka mahakasika niny mihitsy zany zao ile natany moa Francis te hoe inona le tena mampiavaka anareo zany hoe le mampiavaka zany a reo le mpampifanireo a de sady mpisehatra izy zany hoe akoatra ny mahampampiofana azy zay ny anarany a de mpanao an'le izy ihany ko izy noho izany zany a misy taika efa hita ny tao anatin'le izy le manao an'le izy raha malaza zao hoe andray ohatra zany raha malaza zao hoe 5-7 andro no mivoaka ny akoho fakanofo de amindreo am'ty fiofanany ty zany tena manao défi mihitsy zay hoe ao anatin'ny 30 ka hatramin'ny 5-30 andro fotsiny de efa mahazo hatramin'ny 3 kilao ny akoho fakanofo ray zany hoe misy paikady atao zany vaovao a andehanan'le izy malaky kokoa mampiasa hormone de aotsika mahita izy aotsika mahita izy am'izay fomba ampiasana anazy eo fa misy efa teknika vaovao zany a hoentin'ireo le mpampiofandreo a misy mampiasa popina bisikileta popina izy am'izay mibotsina ngeza be mihitsy de akoatran'izay moa zany a tsindriko foana le hoe ny atafitanyle olona tsirairay miofana mihitsy ny tena tanjony fa tsy ny hoe mpiofana fotsiny vita le 4 andro a de hoe samy tsara na zao ohatra ny tonga te hiditra anatina zavatra ohatra azo tsapahitana e raha ohatra zao misy olona anankiray manana akoho fakana nofony 50 isa ataontsika hoe isaky ny 5-30 andro miodina manao chiffre d'affaires na ohatriny zany olo zany eo misy raha le matao am'le mahazatra aloha zany le izy zao a manodidina ny 3 millions 5 de francs eo zany filalaovana an'izay fa noho lay izy a efa misy an'ireo le teknika vaovao reo de mety hidina ambanin'izay ary mety hidina ambany be mihitsy satria nisan'ny andro miena ny any amin'ny sakafo efa misy an'ireo le mpamatsy ara-tsakafo reo ohatra ny hoe ny LFL sy ny sisa reo a efa miara-miasa dokam-barotra reo de tsy manao mialatsiny fa jino manao anaty fandaranty tsisy miasa jino nareo ka ny mety ny akoho ve moa misotro jino hitanao zany bœuf de Kobe omena bière mena sake zany 5-20 andro ndray ny bœuf de Kobe neka omena sake bière de riz ary orona mihitsy orona atao massage sady ampianona mozika klasika fa bus de Noël zao tsisy tsony fa ianareo za mbola te iny de fantatra fa any any daholo zany ao anatin'le fitantanana tonga an'le izy lasa fiarina ny danja be fotsiny de anisan'ny tena mampiavaka reny anareo vitsivitsy ny raisina za zany eto de efa manainga sady hoe tongava ry tanora tongava ny namana miofana fa hafa mihitsy ny miofana io le niteneniny teo zany le resaka hoe hoe manara-penitra sy tsy manara-penitra tsy le hoe le izy tsy manara-penitra fa le izy atao fotsiny fa rehefa misy teknika le izy rehefa am'le fampiofanana hafa mihitsiny atranona fanaovana trano ve zany ianaranareo daholo tranona koho trano soa ary am'izao fotoana zao aza efa ao andalana famahana ny resaka tsena ihany ko satria matetika ny olonan'ny piopy de hoe rehefa lehibe le zavatra ompiana de aiza no avoaka de efa eo andalana ny bitro raha angaty tena problème be mihitsy lefa miofo bitro manamboatra trano kelikely anao fa io afaka telo volana tsy atonina izy menakavitsony ndray aveo mitady sao de mila bitro nareo zay tsy mila mihitsy zao zay ao atokotaninay de misy bitro mandehandeha ho anareo any faralaza ka manana bitro gris nareo tsy hitanareo le izy ohatra mandehandeha ao atokotaninay ao zay nataon'le rangary misy hoanina ihany angamba aloha ao atokotany matoa izy tavela fa ny alika raha mavody mitsoka izy fa bitro tsara tare ny fanontaniana mba tsy alika be ngamba le resaka le hoe antibiotique actif indraindray le mampatavy ny akoho sy mampahainga anazy eto amintsika hoe manana structure de contrôle ihany koa zany ny service vétérinaire rehetra mijery hoe ty kosa satria ny zavatra mitanga kehitriny tsy zany mahalala porka de hoe mahafantatra fa le zavatra hoanina indraindray zatra de zay le hoe miaraka amin'ny matianina vétérinaire raha ohatra le izy le fiompiana fotsiny le any de inona ny atao botsina ny ty aingana
de mandeha daholo ny zay fikafika rehetra zay fa rehefa miaraka amin'ny vétérinaire anao pompona bisikileta misy lanjalanjan-javatra tsy maintsy apetraka ao zany misy felatra tsy maintsy apetraka ny vétérinaire hoe zao tsy azo atao zao azo atao misy torohay apetrany zany misy torohay efa ananany zany de omen'ny mpiofana hoe ito rehefa ito ny tsara indrindra no omenan'ny akohatra na nomenan'ny kisoa kasika ndray vitamina sy fa inona ny tena mahaliana olona amin'ny fiompiana zao tao zao ianareo mahafantatra tsara mihitsy satria efa mety efa elaela nareo nanao an'ity fampiofanana ity miompy inona ny tena mahaliana ny olona zany zao tena betsaka mpiofana indrindra ny tena mahaliana ny olona aloha zany zao ny resaka akoho sy kisoa fa mbola misy ve ny client am'ireny mbola ilalam-barotra mihitsy ny tiako antanina mantsy satria ny miompy mety mahafinaritra ihany efa hoe ho amidy aizy ity atao ino ny reto ny lalam-barotra amin'ireo mbola misokatra tonga ve te le olona mihitsy no miteny nareo zay mbahitonana vola aingana ny ainty zay aloha zany anisan'ny tena mampiresika ny olona zay ny aingana de resaka akoho zany le fakanofo ho an'ny maharitra le fakatody ho an'ny manandrana sy ny ho an'ny mpisehatra azy ny akoho piady de ny resaka tena hoe fampidona mbola somary atonontonony zany akoho piady koa ve iofanana mampiofana nareo mikarakara azy sy mampikotrana anazy mihitsy sakafony satria na ny olona range na ny olona range rehefa iady mikotrany kokoa zany misy traitement hitako mihitsy tam'le raha de ny ho an'ny atonontonony zany ny fotoana zany le resako atonontonony ny kisoa io zany misy moa milaza hoe ny rehefa miompy kisoa nge batin-drakitra fotsiny zay izy raha ohatra ka le fiompiana mandeha kabirara tsy manara-penitra fa tena azo atao ny manao an'ny fiompiana kisoa tena fitadiavam-bola satria zao raha ny ato zany zao lazain'ny teknisianina de tena hoe ao anatin'ny 5 volana fotsiny ny kisoa de mahatratratra any amin'ny 100 kilao mihoatra amin'ny sakafo milamina tsara sakafo ara-teknika rehefa hohanina le nofokena eny le resaka contrôle vétérinaire teo mahita fandarana betsaka amin'ny télé mantsy ahitana hoe ny tena contrôle ifotony araka le fiteniny mahazatra rehefa misy foana ino no mila tena atao tsara iny satria le sakafo hoan'ny olona foana izy hoan'ny olona donc tsy andraiky le hoe nde tsingologoloka antesitesy ty fa fahatokisana ny origine le zatra hohanina fotsiny zany efa tonga de toko mipetraka misy miara-miasa aminareo ihany am'izay lafiny zay zany de efa misy manadiady ato hoe aiza le ahitana anareo ny ahitana anay zany eo apefilo eo anelanelan'ny eo anelanelan'ny supérette makeo amin'ny police eo misy plaque hoe CGP Flou amin'ny arabe iny de eo apita eo misy an'ny hoaviko adefi afaka miantsonareo ny laharana enao moa to efa miteny sarany sa hoe mety kokoa aloha to de manatona anareo manatona eny ny tena tsara 034 01 169 83 na miantsony 034 52 577 16 034 52 577 16 reo zany no atsonao de ao ianao makany andinindininy ihany koa fa za manentana hoe azo atao ny miary azo atao manomana no avy tsy voatery miamy zavatra lavitra be hoe zany io fanao papivelona fa mbola tsy misy ny asa papivelona de iandro papivelona eo fa tonga de atomboy aloha ataovy ny sera tonga avy miofana miopy tataniny ianao sécurité sy mpangalatra manao laboky ndray moa zany tsy idirantsika iny nefa misy anao manahirana ny olona manao fiompiana majinika koa de ny resaka fahaizana manao kazy zany resaka gestion zany amin'ny zatra hohanina ny calcul ohatra zao ny raha fotsaka ny opy kisoa telo ny kisoa ompiana tsy haiko zay fomba fiompiana azy miteraka sy sisa de mikady ny sakafo alefa de aveo de ny vétérinaire iny mihitsy tena iofanana mihitsy de rehefa aveo finoana ny kisoa de amidy zay kady zay zany hitantananareo an'le olona koa satria sao de hoe miditra le vola rehefa lafo ny kisoa nefa rehefa dinihana masikarenany tsy iny le mampiteny an'le olona hoe batin-drakitra le izy fa ampianarina ianao tsy abatin-drakitra le izy satria ny tova-kisoa an'ny fianakaviana iny fa mila citron be iny tanja be vai ambody iny raha vao tsy mahay
Makasitraka anareo ny vahiny eto amin'ny fandarana rivotra averiko farany numéro izay azonareo anazy a 034 01 169 83 na ny 034 52 577 16 na ny 033 11 256 92 rahasoa anareo dia mahomby aza hatrany. Dia mirary malagasy rehetra anao vety sambatra. Dia toy ihany resadresaka mandrava tonga dokam-barotra. Fanontaniana foana moa no mipetraka momba ny resaka lanonana samihafa. Za zao raha tena mijery zany resaka ohatra eto Antananarivo resaka réveillon hatreto ka hatrany Dilambato dia tsy ampy ny fomba tsy ampy ny fomba fanazavana samihafa fa lasa ny eritreritry ny tsirairay satria ny aya misy ny aretina misy ny fiainana mitohy ao anatin'ny fomba raha mitandrina sy raha manana an'ilay izy satria ny tena olana ohatra ahy manokana zany zao dia volany olana. Iny moa zany tena hevitry le hoe urgence sanitaire satria mitsofoka ao anatin'le hoe urgence fahamiana ara-pahasalamana ilay izy ny dikany teny malagasy. Ny la réunion zany niditra ao anatin'le hoe urgence sanitaire omaly. Nanomboka omaly zany niditra ao anatin'le hoe urgence sanitaire la réunion zay mahatonga ny eritreritra ihany koa hoe na i Maurice efa ho ray volana zao nakatona ny frontière Maurice zany hoe tsisy fifamezivezena intsony arak'olona ara-fiaramanidina eo Maurice Madagasikara. Fa la réunion zany zao ohatra mbola mibanaka kanefa zareo hoe fanakan'izay le amehana ara-pahasalamana zay tokony efa akatona ihany koa sy aloha ngambany ihany satria raha fahitana an'ilay variant an'izao aretina mamela antsika eto amin'izao fotoana izao tsy variant teto le izy fa tena variant avy any ivelany ihany no nifindra teto dia misy miteny ary fa efa hita eto ilay delta amin'izao raha tsy diso dia izay mampaherery vaika be an'le fahavoazana amin'izao io. Eny ny any Frantsa moa dia angasana ny izay fanapa-kevitry ny fitondrana omaly fa nisy fivoriana maika mahakasika ny Frantsa zany hoe anahoana sy ahoana ny tohany fa la réunion zany i Maurice moa zany efa nikatona la réunion iny koa ho akatona hitantsika eo mahakasika an'ity fa dia ratsiratsy ihany ny fiafaran'ity zavatra ity zalahy ity taona ity ny tsy azoko zalahy dia zao ny any Eropa ve efa cinquième vague ny resaka vague efa cinquième vague zany le izy koa aloha raha ny tena izy tsy dia tena nisy fotoana tsy nahateo an'le aretina fa teo foana io aretina io fa hoe niakatra be le taremarika dia lasa vague zay ny fiantsoana izay ka amin'izao fotoana izao fanindiminy niakatra be ny taremarika zany izy zao dia zay mahatonga azy miteny hoe cinquième vague fa raha ny eto amintsika eto zany zao troisième zany tsika zao troisième vague fa ny vague voalohany sy ty vague farany ity ny tena enjana indrindra aloha zao fa le teo aninanelany teo ohatrany mbahazo azy mivady voalolo enjana foana fa nahazo tombony betsaka any le famarotana an'le mba lazainy akama taom-baovao zany fa ny any ny resaka hitako anatin'ny tambajotra sy resaky ny olona aloha dia izao miaina ny aretintsika eo ihany zay fa ny andavanandrom-piainana amin'ny resaka jiro sy rano eo ihany zay sarotra ny miteny hoe tsy manao ninona ny jirama manao izy ka tena misy miasa izy matotsy mijanona tapaka ny fiainan'ny jirama misy miasa ho zany manaona sy manahoana nefa ny tonga fampahalalana ny olona tsotra zay mandoha vola mampivelona ny jirama ny tena zava-misy anatiny anjaran'ny jirama koa zay tsara ny adevitra mipetraka aleo aloha asitsika dokam-batrana hijerena zany Orange, l'opérateur des entreprises. Quelle que soit votre activité professionnelle, un commercial vous reçoit et vous oriente pour vous proposer les meilleures solutions Internet les plus adéquates à vos besoins. Venez découvrir notre offre Wi-Fiber Pro illimité à très haut débit. Rendez-vous dans les points de vente Orange Analakil, Smart Tansbat, Ampasamadink ou Zuma Kurunjan pour de plus amples informations. Orange, toujours plus de solutions pour mes activités. Orange. Vao be! Andramny Gino IC. Zay zava-pisotro manalita heta vita avy amin'ny dité natoraly. Azonao jifaina ny avarotra mahazatra anao amin'ny vidiny 2,00 monja. Sohid, mivarotra telefônina marika tsara be sy vaovao be. Sohid, bateria matanjaka be, mivarotra panneau solaire, skid solaire, bateria ana fiara sy moto. Sohid, azonao jifaina manerana ny nosy amin'ny vidiny tena mirary. Sohid, malaza be, tsara be, matanjaka be.
Ah, te voilà arrivé, Nene. Laisse-moi t'aider à te débarrasser de ces emplettes. C'est gentil, Dad. Waouh, des desserts glacés, des truffes comme je les adore, du pain d'épices, des cailles. Oui, c'est pour notre menu de fête. Il y aura du foie gras en entrée, des cailles farcies pour le plat, une bûche en dessert. Maman m'a-t-il ramené quelque chose? Oui, ma chérie, voici quelques friandises. Dis donc, tu as fait le tour de la ville pour acheter tout ça? Mais non, tu sais bien que je fais toujours mes courses chez Leader Price. On y retrouve de bons produits au juste prix. Je suis heureuse que la période de fête arrive. La famille va bien se régaler. Leader Price. Let's go. Valambefultaona mihoatra ve ianao? Maniry ianao vaksiny miaro amin'ny coronavirus? Aza misalasala azy. Manatona avy hatrany ireo toerana voatokana anaovana vaksiny any amin'ny faritra sy distrika misy anao na mbola tsy nisoratra anarana azy. Mitondra kara-panondro, tongava fa tombotsoa anao sy ny ankohonanao ary ny manodidina anao ny fahavitanao vaksiny. Vaksiny mahomby sy azo antoka ny ampiasaina eto amin'ny firenetsika. Aja hatrany ireo fepetra fiarovan-tena hisorohana ny fiparihan'ny valanaretina coronavirus. Arovako ny tenako, arovako koa ny hafa. Anao vaksiny a. Maimaim-poana, tsy antery ary an-tsitrapo ny fanaovana vaksiny. Madagasikara manamafy ny ady amin'ny coronavirus. Bemray, miara-mita no samy salama, miara-mita ny miady amin'ny coronavirus. En cette période de fête de fin d'année, passons moins de temps sur les réseaux sociaux et plus de temps avec nos grands-parents. Passons moins de temps devant nos écrans et plus de temps en tête-à-tête. Oh, c'est si gentil de vous joindre à nous. Pourquoi regarder le temps passer quand on peut se voir et se raconter des histoires instantanées ? Il est temps de se connecter pour de vrai, à la vie réelle de chacun. Remplissons nos contenus de vrais plats et partageons les choses que nous aimons autour d'un verre de coca frais parce que Noël est magique quand nous le partageons. Coca-Cola. Apprêtez-vous à vivre des émotions intenses avec Blue Line TV. Cinéma, sport, dessins animés, séries, grands reportages. Tout ça sur les plus grandes chaînes. TF1, TFX, Nina Novelas, Passion TV, France 24, France 2, Cartoon Network, Bein Sport et beaucoup d'autres encore. Grande promo! Pour les fêtes et jusqu'au 31 janvier, le bouquet ultime est à 35 milliards par mois pour 70 chaînes. Et le décodeur est à seulement 60 milliards, bouquet magique déjà inclus. Blue Line TV, le rendez-vous de toutes les émotions. Retrouvez-nous dans les Blue Line Store ou sur www.blueline.mg. Mba ho tena Noely feno fahasambarana, mividiana entana manerana amin'ny magasin Cosmos na ao amin'ny trankala www.cosmos.mg. Misy koa promotion fanomanana ny fety izay ahafahanao misitraka fihenam-bidy hatramin'ny 10 isanjato. Isy fanentanana maro samihafa manerana amin'ny magasin. Isy fanomezana atelier déco ho an'ny ankizy, roue de la fortune ary ho avy eo Père Noël amin'ny falin'ny ankizy. Ary mandraisana tsara amin'ny tombola ny farany taona fa mety ianao no anisan'ny olona efatra ahazo ny loka amin'ny relokiny manova maimampona ny entanao amin'ny trano fandraisam-bahininao. Ny andindiny any amin'ny magazay. Cosmos démarre Christmas sambatra sy taom-baovao atsika. Cosmos, votre partenaire de confiance. Fety be miaraka amin'ny Gino, araroty ny Gino Cola sy ny Gino Tropical amin'ny tavoahangy plastika lehibe dia efa azonao jifaina eny amin'ireo mpivarotra mahazatra anao. 10,3 ariary monja. Avec le bon lait frais d'un tirabé, l'onctuosité de la crème, le goût irrésistible des fruits, du savoir-faire, une bonne dose d'originalité et surtout de la gourmandise, beaucoup de gourmandise. Nous avons créé pour vous les nouveaux yaourts double crème de Socolé. Citron meringué, fraise banane, litchi ou vanille, goûtez au plaisir d'un yaourt doublement crémeux et doublement savoureux. Tout près de chez vous, yaourt double crème de Socolé. La crème des yaourts. Socolé, le goût du vrai. Minana farilak amonano. Faloatra fahinana farilaka hono izy tsy azonareo e. Efa miteny sady ny zanako sady mitombo tsara no miamatsily saina isan'andro. Vao afaka ny sakafo izy dia farilaka no nomeko azy. Ary tena nanampy azy satria sady be otrikaina no azo antoka. Manampy ahy ihany koa izany no farilaka mora karakaraina. Efa ho 10 taona izao farilaka no eo anilan'ny reny sy ny zaza malagasy. Olovain'ny taranaka fara-madinika. Sotra farilak. Farilak, mitombo ampifaliana. Misy amin'ny tsirony vanille sy banane. Ina est issue des graines de soja soigneusement sélectionnées pour le plus grand plaisir de votre palais. Riche en oméga 3 et oméga 6, l'huile de table Ina regorge naturellement d'antioxydants. Grâce aux nombreuses vertus nutritionnelles propres à l'huile de soja, Ina
l'allié gourmand de tous vos moments gourmands et gourmets. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamatave depuis 2003. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Zany ie mihitra aloha itsika zany aloha zany fa dia miandry ny antso ampiana aloha zany a fanontaniana moa fa be dia be moa fanontaniana tsy mivaly moa zany ohatra any ivelany Frantsa ny resahako aloha dia ohatrany tsy mety le taratasina vaksiny avy ety amintsika na le efa mivadika ho lasa misy QR code électronique sy ny sisa dia ny fanontaniana mipetraka moa zany fa ny vaovao eno iny satria ny firenena tsirairay dia samy manao amin'izay tandrifiny amin'ny tandrifiny fa izay mahaliana aloha zany amin'ny aliako dia any Suisse Frantsa amina resaka fandehanana mihodina ny réveillon moa zany iny aloha zany dia efa namidy ry aroa iny efa mety tsotafa zany satria zary mbola eto fa le resaka vaksiny zay vaovao azo avy any amin'ny olona lasa nakany zany ahoana zany hoe amerina na vaksiny zany le kanefa olona zay indrindra miaraba tompoko manamora tsara daholo rivotra ny zay any tamin'ny maly fa tafiditra fa dia miraro fiononana fihinana ray ny bozy resita mianakavy zay zay mengany bakambo ery andoza amin'ity corona crise ty ampitaina any amin'ny rainy bozy zay fa ny zanak'rainy bozy moa aretina hafa no nafatiny zanany no nahazo ny zanany zay ho ampitaina teny mazoto daholo tompoko mazoto dia miraro soanao zay vaovao eniko fotsiny zay hoe misy olona nandeha dia petraka any zany dia rehefa tonga any dia mampiasa an'le izy efa navadika ny télécharge nanamboarina sy ny sisa dia rehefa voasava teny an-dalana dia hoe tsy mety ty tsy valabla ty rehefa tena jerena le tsy valabla ty zay anontaniana andry docteur manina sy ny eto tanàna jainsaina le vaksiny le olona rehefa tonga any ve amerina ivaksa ve le olona sa ahoana ahafahany mahazo an'le taratasy ahafahany hoe tsy olana rehefa misava fa ny zavatra ataon'le olona zany zao dia manao test any amin'ny farmasia isaka maraina andeha hivoaka fa nefa zay zavatra zay tsy hoe hatramin'ny roviana zany zay zavatra zay idiro miaraba tompoko manao tompoko salamy RDJ izy indrindra mba olona feno fa tsy resaka firy mba hiresaka ndao ary ento resaka ao momba le anty moa le fandara-programme fantakanan'ny amin'ny telefony sao dia mba tsy misy izy amin'ny zavatra fa sao dia vola lafo fotsiny nefa ny fiainam-baoka mandahiry mavety karazana mandahirana mapitapita any zareo any sao dia disetrika le azonao le alina mazao misy klasy eo zao tsy misy taingana maika moa zany maika zay enjana be raha hoe io mbola tanterahany zareo zay aloha zany mitsaitsaika amin'ny zavatra eo manjary dia vola lafo am'ireny raha natondraky ny jisy ireny ka manjary be fotsiny ambapitapitany am'zareo ambony any fa lara-pamonina koa fa sakafo zareo raha mikarakara tsirainy zao mety mahazo vola be raha hoe resaka tsirainy zao natao karakarainy tsara dia ny akoatra zay moa ny lalana moa zany eo zazaina tsony satria anala namany zay mampisatra tompoko masotra ho an'le fampiofanana fiompiana manara-penitra teo zany misy manontany amin'ny firy roviana le fidirana fa tsy hoe amin'ny firy dia amin'ny fahatelo ny volana janoary 2024 zay zany izy na resao an'le nanontany tena mety aloha manantona eny amin'ny birao le nazavainy teo satria na ny vola tokony ho alohanao ary tsy niteneny teo tsina fa hoe any ianao dia makany fanampanazavana fantaniana faran'izay ana moa zany le hoe firony atody azon'ny akopanatody lava ray mandritra ny taona 3-4-5-6 amin'ny fa le fantaniana mety tsy ho voavaly ry namana 519 fa any amin'le fotoana iofanana le fantaniana zany
kopana tody lava anankiray hono zany mahavita tody firy isan-taona zany Aldinia. statistique moa zany fa Aldinia. de inona no mahatonga ny hoe gros yeux sy ny petit yeux satria ny Masobe tsy tena mahita misy amin'ny kely tany tokoa ny fa atody le- ary misy goza Fa le efa zaka- voaresaka iny le resaka le vaccine le teo iny fa raha resaka jirama ny resana de lasa mampisy adi-hevitra be le izy satria araka le resako zay hoe fantatra ianareo namana sy nareo mpiara-miasa sy ny mpanampy sy ny mpiasa ny jirama misy miasa nareo fa ny olana kely mitranga eo amin'ny olona manko de ity hoe misy tena miteny mihitsy hoe tsy tokony anymetsy ny jirama tsika fantatsika tsy any ny olona Sisy ny teny indray hoe tsy miasa ny jirama tena aleo kosa aloha zavatra zatsy ny teny mihitsy tsy miasa ny jirama de moi voankoririko miasa ianareo fa ny fitaovana eo ampelantananareo kosa no ngamba efa tsy mifanaraka intsony am'le toejava misy de zay no mahatonga ny olana rehetrarehetra Efa ranely le isa de tokony soloana inona ary ny hevitra raha ohatra investissement zany ohatra ny ilain'ny jirama de efa misy tetikasana investissement tokony mipetraka ve eo satria betsaka ihany ny tetikasa misy am'izao fotoana zao lendemain leté indray zay andanina vola ty andanina vola be andanina vola be normal zany politiquement sensisa so de toutes affaires cessantes tsika aloha amin'ny zavatra misy rehetra de mba jerena aloha le jirama satria raha ny tena mampikaikaiky ny olona zao efa kamo fotsiny ny olona de tena zay tsy miantso hotelainina ntsony ary de resaka jirama satria io tena fiainana ny andavanandro tena zay apatsorina sy efa andefa message zao le olona resa miandry ianao miandry fotsy ianao de tonga de efa tenentsika goty misy namana mipiraka eny mbomanga kely mihitsy miteny hoe tapaka matetika foana ho ny jirondro zareo iny tena film efa tsy original ny rajaona no teny an'izay jiro tapaka matetika aloha zany sady miarabantsika rehetra ohatra tsy de manahitra tsony satria efa zay foana ngely izy efa mihoatra zay ny resaka tokony atao zany zao ina le vaolana roso za zao nandritra ny 5 andro zany zao nahatsapa mihitsy fa misy maharary am mihitsy satria de adiny 3 adiny 4 isaky ny ariva fijereko télé ny ahy ohatra ny anahy tsy inona ny azavana labs io mety io tsy maninona za koa manana antony ampola raha vao maty ny jirama de le mirehitra adiny 4 izy fa misy andreny ao an-trano tsy olana ny azavana lalaka le kokoa na maizina be ary hitako foana ny ale nao any kabine ho any amin'ny dozo any amin'ny trano fandrina sisy hitako reo fa ny télé fa zao matsy le izy misy toerana karaha zay nandalovako tamin'ny lahady teo lahady maraina be tany am'le faritra misy andrema tandrema tany dia ny zava-misy any am'le faritra de tsy ny olona any le faritra hoe andirana topy tsy de mivaky aloha jiro loatra na sy jiro tsy de mamaky anazy satria ny antony tsy de misy ilany jiro loatra any am'le faritra fa ny tena olandrareo ny rano zany hoe ny rano no tena ilain'ny vatan'olombelona ilain'ny olombelona amin'ny fivelomana sy sisa amin'ny fambolena ny sakafo ny mila rano izy fa ny jiro sa rano zay izy tena aty aminay tsisy jiro sy rahanay fa rano no ilainay fanga tsy tapaka anay jironareo mo papalora fataiza foany ala ara-dalàna fataiza foany ala zara lasa mira mihitsy hoe ority inona samborona farinina tongity le oratina miferena diany molalo miferena 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 re eriany malala mafy be nay ory tsiriry mandalo samory mandalo ny mboma mory dirisonape samadory rimorpari isanyalako Tumantindari Larissa. Nafalatsaka Larissa. Kasbe. Nef Larissa fa nameko. Irani zandray zany papalora. Tsika milamina tsara zao Tsiry mandalo komo. Ary malika ondra tsy de lamina. Mitondra tomobile tsisy polisy milamina be mihitsy. Fa maly zany tsy de lamina. Maly ohatra tsy de lamina e. Milamina be tsisy embouteillage fa nenazy amena voaplera. Fa izandray raha io. Voaplera? Maninona voaplera? Efa tenenina foana fa ye. Papalora voaplera. Tsara be le biso fa izandray raha io e.
io ela io mandehandeha lasela mampalahelo raso eo am'izay le miresaka tsika le am'le hoe miandry an'le message zany tsika sady miresaka ao anatin'ny fomba anatanterahana zavatra anankiray raha ohatra ka ny tena maharary ny olona tsotra zany ny tokony mbola mba azo atao dia anisany tokony hojerena tsara sy homena valiny ny ana le tiako resana am'le jirama zany zay hoe mikara tele dia miteny hoe mafy izy ty mafy be ny fitantananay azy ato fa le izy manko fanazavana foana ny azo hatram'izay satria ty mananana raha tena ohatra nareo te hiaraka hanana ny fahasahiranana amin'ny vahoaka dia miakatra nyreo tompona andraikitra dia miteny ao amin'ny tele hoe mafy izy ty ry vahoaka le izy manko hoe tenenina fa ohatra ny midikodina kely manao an'izao e dia ny manao efa tena manao ka zay mihitsy kosa aloha ny avahana misy mipiasa ny jirama sy ny jirama mety hoe mpiasa rehetra ao amin'ny jirama nge manao tsara daholo e fa resaka traikefa koa nge le izy raha ohatra ka e nefa le hoe jiro sy rano arakaraky ny toerana io misy ny olona tsy raha jiro ny anazy zao ny rano satria ako tsy de mampiasa betsaka de rehefa mba misy raisoa ohatra na handro mizinga na handro mitifitra tsy olana io rehefa avy ny orana nampime le fanondrana satria ny mamony azy o nitondrako ny doboko efa feno ihany aloha am'izao de efa mety iloza ilafon'izay fa ny teleny ako zay ny mba ppn ko e raha zay ny ppn koa tsisy tele ka teleny anareo zany ange zao tena torana raha vao tsisy tele tsy salama raha vao tsisy tele tsy mahita film ny ana ny ppn tena aleoko tsy mihinam-bako de tsy mijery tele azonareo tsara zay am'izao fotaon'izao manana saka anankiray lizarazo ny anarany solontsokey lizarazo zany zao no zaza tezayko ao lizarazo ny tombony na maty ary jiro izy mahita mafy voasehoako anareo koa ny sariny katadiopra ty maso lizarazo mianina rehefa omena jiro tapoka fa ny olana mitranga ao anatin'le izy de izay hoe tany Japon ary misy namana piasa tao amin'ny jirama tamin'ny taona raiky amby valopolo raiky amby sivifolo tamy moany fa tena ohatran'le miondrika any Japon mandritra ny 90 minitra amin'ny tele zareo satria de nahazo demande d'explication izy pour une coupure de 1 minute teto Antananarivo afaka mety atsotsika izy de tenentsika hoana fitrangany tamin'izany fa niasa tao amin'ny jirama izy tamin'izany fa ny ankehitriny efa sakafo hoanina isan'andro le fahatapahana jiro ny rano tsy ampy sy ny sisa noho izany omeo amin'ny fomba tsotra ahafahan'ny olona mahazo azy le tena olana ny olana efa fantapatatra ihany ane fa mba hoe ndoranga ahoana inona ahoana zao ny teo indray hoe aloha indray le vola lena tao am'bairdevan satria tsy nety le lafy ny araty sosialy ny jirama manko iny resaka iny tamin'iny afaka mbola midra ihany tsika fa sarotra ve fantariko amin'ny gôty ty zany sarotra ve no manao jirama 2 sarotra ny sarotra vao maîtriser zao manko ny zavatra hitranga ao anatiny io zao ny zavatra hitranga zao manko ny zavatra hitranga ao anatiny io ho avy zay zavatra zay fa fantatritsika tsara fa teto nisy orinasa mpanjakana amina resaka serasera fakiroa izy noho ny avy eo de samy mandeha amin'ny samy mitady izy zao fa saingy lasa tena tsy miankina faran'izay mavesatra le ray fantatritsika tsara ny logistika sy ny infrastructure no raisiny na tonga azo lasa ohatran'io fa na nitoerana itoeran'ny fohy be na nitoerana misy ny teknika na nitoerana misy ny birao le taloha zay zava-mpanjakana ny teo no lasa io inona le dila zany ao anatin'izay ny jirama am'izao fotoana izao sahirana miteny hoe misy fotoana nge tsy voalohany carburant de mitokona ny fournisseur tsy mbola tena isy ny teny zany hoe tsy nahazo carburant zahay tompoko ka de tapaka ny jiro nefa misy zany satria fantatritsika ny filazana zao ohatra ny rano hoe nanamboatra ny motera teny mandroseza ampina fanazavana raha misy afaka manome fanazavana fanampiny de maty le filtre de lasa ireny misy ranokafe sy ranombo madilo reny le mandeha makany ambosake sinakasibosiny kio jirama 2 zany toiziny anareo fa izay lafin'izay manko ohatra ny any amin'ny faritra moyen ouest sy any amin'ny faritra dilana toby resan'ny barona teo efa mety ho an'ny olona iny amin'ny éclairage fanazavana zany ilaina no firesaka jerena tele fianona mozika sy ny sisa mety amin'ny olona kokoa no miainana zany any fa le am'le resaka hoe teo fa lasa ppn ny reny vohatra sy ny tanàna manodidina ny jiro ny tanan-dehibe amin'ny kapobeny mihitsy mila kose tsy azontsika atao ndray mifanesoneso eto hoe fangama manana jiro tolo lasa izay ndray manko zao teny an'le vehivavy manao solomaso mandefa message ao anatin'ny rivotra ao politika tompoko zao resahako zao ato anaty rivotra misy tsy mahazo foana politika zao tompoko ho anareo zay mijery ny fandarana dofony resaka tam'lady
oka ho azava aminareo fa komika ny tadiavina atao tamin'iny parodie nataony mpiasa ny TV plus niaraka tamiko iny tsy mahazo ale atao parodie koa ngeny tena marina misy olona fa tsy mahazo le atao parodie fa ao anaty commentaire dia nisy ny teny hoe tsy nahita invité de rigotiny natsoly de ry zareo samy zareo ihany niteniteny foana tao ampianariny lomano ny ankizy tena ampianariny lomano izy fa tena hitako le commentaire teo hitako le izy teo afahafa am'le izy manko de izao hoe ahoana moa ny andeha iresanao andreny olo reny hoe tompoko zao ny izy fa zao hoe cultivez vos enfants zany hoe mianara sy manabeaza tena de ampianary sy abeazo ny ankizy ilaina foana zany na ataoko ary hoe tsy de misy loatra ny bokosy manambolaka tena tsy ny tena ny anatra marary azy ihany rehefa mandeha any boîte ka somary anaovany olona jery todika manao an'izao hoe mora laina ny volana io zava-pitrango zany mandainga izy raha tsy marary rehefa makany amin'ny toilette tsy tsafon'ny olona sy ataon'ny olona tataka amin'ny volako ty satria misy resaka ataon'le olona tsy kopy izy fa ny volany ny ilain'le olona mampiarakaraka ny olona aminy fa rehefa anaovan'le vehivavy jery vilana marary io fa aza mandainga marary io na manana 1 milliard raha ny amin'ny compte amin'ny banky ara-piarahamonina anisan'ny zavatra mamparary ny olona tsy mibosy kosa aloha ny esoeson'ny olona amin'ny culture politika zany resaka eto zany any olona rehefa tenena hoe inculte anao atezitra izy nefa n'izay izy efa nisy tokony incule ty atao incu izy nefa misy koa misy sudoku ay arina ny QR code le fijerevana le passe sanitaire ny andafy ohatra nanaitranao le registraire goto le resaka malle hoe safa misy vaovao avy any eniko zany am'le resaka le hoe manana taratasina vaksiny isika miala avy ety de tonga any le olona de rehefa voasava eny amin'ny arabe le olona de tenenina hoe vaksiny tany Madagasikara Janssen nataon'le olona valable fanjakana laviny any Frantsa zany ny vaksiny zay lazay atao eto Madagasikara nataon'le olona teo za manokana zany tena miantso ministera confirmé zany teneniko zany miantso ministera maly an'izay zavatra zay anao vaksiny ve le olona any de manahoana le resaka ara-pahasalamana am'izay vaksiny hoe anaovana régularisation ny taratasiny ahafahany mipetraka any zay le fantanina mipetraka na vacances ary io zany nandritra ny volana maromaro de lasa isa maraina satria raha voatratra 15 janvier indray iny raha resaka France Schengen aloha zany samihafa ny fomba fihetsika zareo am'le izy Belgique Suisse Italia fa lasa 1000 € le contravention manomboka 15 janvier raha ohatra ka hoe tratra amina zavatra ohatraohatran'zay ola entotra kokoa le izy tsisy maratsy azy mihitsy fa ny arabatana am'izay ary io nanao Janssen le olona volana oktobra taty de rehefa tonga any am'izay izy ary zao mitaizan'ny zafikeliny ho vaksiny ena andre mandeha ve izy zay ny etsona ry docteur manitra eto ho vaksiny ena ve izy inona ny anaran'le vaksiny Pfizer anao Pfizer andre mandeha ve izy azonan'le taratasy mety ve io raha 3 volana taorianany Janssen io aloha zany ny vaksiny samihafa aloha etsona karan'ny ministera fahasalamana eto aloha nazavany ny eto samitsika eto raha oviana zany izao isika zay nanao rappel ny Covishield tamin'ny volana aogostra no anao fa za mazoto za tonga de raha vao misy vaksiny ndray mafisina le izy anao ary ilaina le izy za manokana efa mijororovina zany hoe efa midofotra tamina tontolony izy fa miresista vaksiny za zao tery akazomanga dona tao aorinan'le golf anankiray zany le tomobile ko avy aorina satria diso ako ny déporte à droite de vao mivoaka aloha de efa nanontany efa vita vaksiny juste pour le fun zay fantanina zay manko ankoatran'izay de atony mpikarakara moa zany tena tsy hita zay fomba ilazana azy aloha fa namana mpikarakara organisateur d'événement namana artisteur d'événement ao ny fijanonana ny resaka réveillon ao ny fijanonana lanonana hafa ankoatran'izay ekena ny aretina ok ary resaka aretina ekena azo tsisina ninona mihitsy satria mampitahotra ny aretina fa 30 millions ariary nefa investissement nataon'le olona ny karakaran'io zany ekena fa tokony misy zany ara-drafitra sy administration zany resaka assurance amina resaka organisation événementielle moa ve efa nisy organisateur événementiel teto ka nanao assurance ka rehefa tsy raikitra le izy no nianto tsy miankina aminy de nahazo tsy mahalala aloha fa afaka miantso ny assurance satria no antony tsy miankina misy namana zao amina salle anankiroa na telo anelanelany 10 millions ariary sy 30 millions ariary ny investissement efa nampidiriny tao
nanaovana n'ilay organisation réunion cell misy arasazandragoty efa nalafo bibetsaka va zay tsy tsona verina le volana tsy le tena olona golden hour ao de anatin'izany zao zany resahana hoe intsiny tenenina hoa misy hoa vela eo ve zay a de rehefa resahana ndray le izy a de ifandatsandatsa ndray a sy ifanesoneso a politika zany resaka zany tompoko le politika manko nge ohatra nahako manokana godeliva manonona matetika an'le izy a analana sarina an'le tahotahotra miresaky manina moa tena politika madama politika marina politika katony iny rdj fa sy manao an'izany iny za fa nanareo aza mitetena politika ndray fa io makatony radio mampitahotra am'le izy a ny mampitahotra an'le izy ke de zavatra natao e le action anatin'le izy ohatra zao hoan'izay nijery an'le hoe dofondresaka zany zao zanga moa fampiraela tamin'ny ankizy tao amin'ny TV plus ohatra hoe za zany laza mpanohitra tanatin'le resaka izy nandeha ara-boajanahary fotsiny resaka iny a le soratra koa ohatra misy tsy mahazo fa le ray balina nefa ndeva aveo nampidiriko a no tao arina de nanampy any député manjelatra ako nony avy eo a fa izy ange hoe efa dofondresaky tiako tenena anatin'le izy analasarina ny setroka politika mianiany ve iny resaka azoko zany tsy mahazo anery kanefa anay sy namanao amin'ny TV plus ohatra analana sarona nyty endratrendritra amin'ny ara-politika ity indrindra fa ny mpanao politika mety eo manana fahefana ka tante amin'ny akapobeny hoe anao matsinzay majinijinika zay nge ny olana kely humour ohatra misy tsy mahatakatra de lasa misy mitelefona mihitsy a le hoe tena danzabe ragoty a tamin'ny taona lasa nisy nanjana tena za miditra am'izay resaka zay na fa danzabe fa ahoany fa ianareo le tompona ndraiky sy tenareo voateniteny ao anatin'le izy koa zany raha tena marina rehefa voakitika de miteny ataovy miamfatiny misy ve zany raha zany zany tsika le guignol de l'info ohatrany any ivelany de mety anahoana re zany kanesy fa miresaka zay moro zay irotsaka filoam-pirenena efa nanjamizao no mitranga eto amintsika zao tonga de kakazo zay moro tonga de kakazo izy zay moro mihitsy tanza be zavatra tena Guillaume Stéphane Guillaume zao mavety Stéphane Guillaume zany efa raha nyatsonjay mafy de mafy aloha Stéphane Guillaume zany tsy pandany akademina antsika taloha tsy fantatra izany tsy fantatra natao volana izy tam'izay fa zany zao tena Stéphane Guillaume patsiaka indrindra mihitsy amin'ny resaka hoe resaka politika mamely fa mamely izy ary tsy mifidy mihitsy izy izy fa de zay tratrany eo aloha de ataony mirefitra mihitsy de zao nena ny ohatra raiky satria ao ny politika izy resaka économique izy resaka social izy zany hoe misy débat de fond be nentina anatin'le izy ao nefa atsika naovana le izy débat de fond vola zay mihitsy zay zavatra zay nge ny ohatrany somary tsy mamenatra zao hoe samy mantsy fa zao hoe ohatra zany zao nanao rivotra eto tsika zany rivotra nge ndray milay ndray tsy milay ndray koa nareo miaina ndray tsy miaino hoe de misy message rehefa le andeha direct tamin'ny tapa-bolana ny teny hoe raha goty miresaka politika foana lasa mankaleo be le rivotra ray ny message ohatra zay fa nisy efatra ambienimpolo ny teny hoe aleo ataony am'zay firenena azy zay tiavanay le rivotra inara ny eritreretintsika le tofondresaka zay tsy manakana ny efficacité ny Cristiano Ronaldo ny fahazahoany Lionel Messi ny ballon d'or fa ary kanina sy Comore koa eny esorina ny saina mayoty io mihitsy resaka tena tanza be ny esoriny le rony tao tsy ny saina satria Maoretsy afaka manao amin'ny équipe nationale Maoretsy zanatany frantsay ainao ka zay de zay le izy izy kosa aloha ohatra somary normal ihany le esorina tao kita amin'ny mayoty ny Éthiopiana nefa tonga voalohany any Cameroun am'izao fotoana zao ny Éthiopiana zay nanitsana reno mbola fampiarisa ro salama tsara izy fa tsy marary be lui de fineso ina ny dirany Monsieur Saïd am'zany de mametraka venoma finaritra raha-pitso ndray Visca, une batterie qui ne vous lâche pas. Visca, de 32 à 200 ampères. Il y en a pour tous les choix. Visca, profitez de la puissance qu'il apportera. Visca, t'inquiète, t'enverra partout où tu vas. Visca, à Tana comme au-delà. Tianao selfie amintsika fotsiny ve ianao?
ny fonction selfie soliran'ny itel S17 mahavitana ny itel S17 kafiny fitiavanao maka sary na amin'ny andro na amin'ny alina. Mividiana itel S17 eny amin'ireo magasin itel ary mahazo fanomezana. Itel, enjoy better life. Vaovao be! Andraminy Gino IC. Zay zava-pisotro manaletaeta vita avy amin'ny dité natoraly. Azonao jifaina ny ampivarotra mahazatra anao amin'ny vidiny 2 ariary monja. Sohid, mivarotra telefônina marika tsara be sy vaovao be. Sohid, bateria matanjaka be. Mivarotra panneau solaire, skid solaire, bateria ana fiara sy moto. Sohid, azonao jifaina manerana ny nosy amin'ny vidiny tena mirary. Sohid, malaza be, tsara be, matanjaka be. Salut l'ami! À me voir comme ça, on pourrait croire que je suis un pro de la construction. Pourtant, je n'y connaissais pas grand-chose. Mais en passant chez Sanifaire, j'ai été si bien conseillé que j'ai l'impression d'être devenu un vrai pro. Plus besoin de chercher ailleurs. Chez Sanifaire, le choix est vaste et nos produits sont tellement diversifiés. Pas toujours évident de choisir le produit le mieux adapté à ses projets de construction ou de rénovation. C'est pourquoi nos vendeurs métiers sont là pour vous conseiller et vous accompagner tout au long de votre projet et quel que soit votre budget. Que vous soyez professionnel ou particulier, venez chez Sanifaire. Nous avons un vrai savoir-faire. Commandez aussi sur www.sanifaire.mg. Sanifaire, le meilleur. Andao ifety miaraka amin'ny itel amin'ny itel Christmas. Mandritry ny volana Desambra dia manome fahafapo anao ny itel ka ireo rehetra mividy smartphone dia mahazo cadeau avy amin'ny itel. Makane sary eny amin'ireo revendeur itel ary manjifa smartphone toy ny P37, A37, A56 sy ny 6 fa efa miandry ianao ny fanomezana avy amin'ny itel. Itel dia mirary Christmas sy farany taona mahafinaritra ho antsika mianakavy. Itel, enjoy better life. Ary tonga sady neny zany. Ao aloha pika anao. Saotra kia. Dessert glacé. Misy truffe chocolat. Le tena tiako. Misy pain d'épices. De papelika koa. Ie, sakafontsika amin'ity fety ty daholo reo. Foie gras, papelika farci, de bûche dessert. Nen, aiza nana? Reto ny bomboandry. Fa nandeha mitetsena mihitsy zany ianao nividy an'ireo. Tonga dia tao amin'ny liter price daholo reo. Ra mahazatra, ao sady tsara ny entana amin'ny vidiny mirary. Voky tsara daholo zany tsika amin'ity fety ty. Surprise! Metria. Programme intégré d'assainissement d'Antananarivo. Te hiala amin'izao rano miakatra isaky ny havorana izao. Dia hoe tsy atao avy mihitsy ve izany ny orana. Tsy hitanao ve tsotra kely nefa vahaolantsika. Fako arintsika ao anaty kanalana tsy mampikirina ny rano maloto e. Izany mahatsetsina azy ohatry ny kanalan-driatany. Izany hoe raha any amin'ny toerana voatokana izany isika ny manary fako dia mivao azy ny olana. Miasa ny kanaly, velominy marotodradrano dia madio ny tanàna. Tandremo mahavoasasa ny fanariana fako ao anaty kanaly. Mba ho tena noely feno fahasambarana, mividiana entana manerana amin'ny magasin Cosmos na ao amin'ny trankala www.cosmos.mg. Misy koa promotion fanomanana ny fety izay ahafahanao misitraka fihenam-bidy hatramin'ny 10 isan-jato. Misy fanentanana maro samihafa manerana amin'ny magasin. Misy fanomezana atelier déco ho an'ny ankizy, roue de la fortune ary ho avy ao Père Noël amin'ny falin'ny ankizy. Ary mandraisana tsara amin'ny tombola ny farany taona fa mety ianao no amin'ny olona efatra ahazo ny loka amin'ny relokiny manova maimampona ny entanao amin'ny trano fandraisam-bahininao. Ny andindinany amin'ny magasin. Cosmos démarre Christmas sambatra sy taom-baovao antsika. Cosmos, votre partenaire de confiance. La soirée la plus folle de l'année revient avec sa dernière édition, Last Midnight Madness. Ahmed vous donne rendez-vous le 31 décembre à 19h à l'Hôtel Panorama pour une multitude d'activités selon vos billets. Discothèque animée par Joe Kamikaze et Mox DJ, piscine chauffée, drinking games, jeux vidéo, billard, baby-foot, sans oublier la nuitée avec un petit déjeuner le lendemain. Plusieurs bars et un grand espace pour la restauration seront à votre disposition. 4 billets au choix disponibles dès le 10 décembre au Panorama. Blue, 40 000 arrières. Blue Lagoon, 75 000 arrières. Gold, 100 000 arrières. Diamond, 350 000 arrières. Infoline, 034 47 015 25. Partenaire média, RDJ. Tana Garden,
Food court vaovao ny avy amin'ny Center be Oririka. Raha mitady sakafo atoandro na rehefa avy ny etsena iny na miaraka amin'ny aka ka te hikalikaly kely, tsy mandeha lavitra fa ao amin'ny Food court Tana Garden. Mandeha ascenseur dia ao amin'ny 5e étage. Ao daholo ny spécialité rehetra samy manana ny tsirony sady makamaka aina anaty toerana amin'ilay e. Food court Tana Garden ao amin'ny rooftop avant Center. Kaly mandamina be, toerana amin'ilay be. Andehanao vaksiny miaro amin'ny coronavirus satria izay no anisan'ny antoka azahoako fahasalamana tsara ka afaka mamelona ny ankonako. Madagasikara manamafy ny ady amin'ny coronavirus. RDJ amin'ny Sivy Maraina. Sodrivotra! Sodrivotra! Ely fiofanana teo mbola misy mbola mamberina mantany foana firy le daty dia tononoko miadana kely 3, 4, dia 5, dia 6 janvier 2022 le fidirana amin'ilay fampiofanana fiompiana le mivahiny teo ry zareo. Andro fiofanana Rayady iny. Ia. Maro ny jerena todika arak'ilay resaka teo ohatra raha ny voina sy ny loza zao ohatra zany ny mafy indrindra dia iny tranga faraparany herinandro iny le resaka sambo francia dia ny helikoptera ny fandray tamin'ilay lozan'ilay francia ihany. Ny fankahirezana ny tratran'ny voina sy ny tratran'ny fahafatesana mafy be zany. Mafy be. Fa eo indrindra sika no anao ny anavaka ny tsiparifary sy ny vary ao anatin'ny fomba iainantsika nyity fiainana. Efa tsy politika tsy nitopoko zao resaka zao fa transport. Manahoana sy manahoana fitaterana. Manahoana sy manahoana ny morontsiraka sy sy morontsiraka andrefana. Ho antsika rehefa ny famoivoy tamin'iny faritra ranomasina iny satria ranomasina ny resaka. Dia mahery kokoa ny Oceana Indiana. Mahery kokoa ny ranomasina amin'ny ilany antsinana ary fantatry ny rehetra zany amin'ny resaka filalaovana moron-drano fa raha vao tsy misy resifa ohatra ny any Folo Pointy, ohatra ny any Mahambo dia sarotra ilalaovana ny ranomasina ary ho an'ireo rehetra izay nanamorona ny ranomasina mananjara sy manakara dia tsy maintsy manafatra n'ilay tany remo fa masika io ranomasina io. Masika ka efa hita maso ohatra ny eny am-borony tao masina. Tonga dia hita eo tsy afaka andeha anao maillot anao dia lasa ilomano andeha rerenan'ny ery manahirana. Ny ilany andrefana tsy haiko hoe misy fanazavana géografika sy oseanika moa zany fa ny ranomasina amin'ny andrefana dia milamina. Azo ilalaovana tsara. Misy ihany no mahery fa ny anatsinanana tena mitelona olona aloha ny ranomasina io tsy resaka fa mitelona foana izy rehefa ohatra ka ohatra ny hoe eo amin'ny village touristique Mazanga ohatra ny any amin'ny ifarenako ny anatsinanana iny goty ary party Sonerany Vongo iny tena mafimafy ranomasina Sonerany Vongo, Folo Pointe, Sainte Marie mafimafy ranomasina izy iny. Asa na ilany atsinanana ny ranomasina atsinanana mihitsy rehefa tsy misy an'ilay hoe resifa. Ny resifa moa zany raha ny fahalalako azy dia misy tohana ara-bato sy arakorandrika be tahaka ny any Folo Pointe. Ny any Folo Pointe azo ilalaovan'ny fianakaviana satria misy ohatran'ny koveta be namboarin'ny voajanahary avery amin'ny tendrony Folo Pointe ery. Zay mampa Folo Pointe an'io le Pointe ery ny folo mandrapatonga aty amin'ny ilany atsimo be aty dia eo iny azo ilalaovany. Fa ny ranomasina ankapobeny rehefa midofotra amin'ny dofon-dresaka amin'ny sisiny dia mahery eo amin'izay zany tsika miresaka ny resaka fitaterana amin'izay. Ny efa nandeha sambo na ny efa nandeha kanaoty nandeha lakana tamin'ny ranomasina Madagasikara dia mahatsapa fa mahery kokoa ny any atsinanana. Havanana sy mahay ny mpitaingin-dakana amin'ny andrika mandeha manjono amin'ny ilany atsinanany. Ho an'izay efa nijery ny fiaingan'ny lakana mandeha manjono amin'ny faritra somary atsimon'ny Folo Pointe sy any amin'ny faritra Tomasina ohatra ka mandeha kely aty atsimo avaraparatra zany. Le fiaingana le rony vao miainga le lakana dia le mihinana le sambo mihinana le onja. Le hoanina le onja dia hoanina le onja dia mitondra mahay sady mafy zanadrano ohatra tsy andrika. Mora goatra rena vao antarika ninga tamin'ilay akoala be sa moa ninja indray resaka iny. Tamin'ny indray zareo ny hidy mihitsy ny tena teo ambany ao. Zany hoe tsy nisy loza akory. Maro ny efa nahita an'izany ka
hoe resaka famovizana ranomasina biby rakaka zany mazana ohatranahy aloha zay mbola tsy nandeha aloha zaho efa nandeha le rony efa nandeha antany benawabo za mbola tsy nandeha mihitsy ny antony tena matahotra de rehefa miresaka n'ity zavatra nitranga tamin'ny français aty tsika mbola ao anatin'ny efa tsy ara-dalàna zany aloha le fitondrana an'le olona nefa ny ranomasina raha teo masika be amin'izao vanim-potoana zao satria zany anisan'ny antony rehefa avy any Mananara ka andeha hitodidoha aty Antananarivo dia tara ny fahatongavan'ilay sambo Melisany anaran'ilay izy dia avy any Marantsika zany maka olona ao Mananara zay vao makany antsony ranovongo dia rehefa nandeha zany mahazo le ranomamy de milamina tsara mihitsy fa manomboka mahazo an'le vinany am'izay hoy le bandy akama hoe Benahoabo tao anatin'le sambo hoe za re le tao anaty fianakavianay tandroy mba nitaingina sambo voalohany zany nandeha am'izay ka vao niakatra voalohany ty atao hoe sambo nahazo an'le vinany fa tena masika ny ranomasina tena sika be satria tara koa zay vao nandalo tam'le mbola avy any Mananara mihitsy Mananara eo amin'ny any eo mihitsy zany de le fitambaran'iny le ranomasina iny le vinany mihitsy mafy be masika be ny ranomasina ka rehefa mandeha le izy azondraha gotatsy rehefa le mandeha avion rehefa mandeha aeroplanina de le misy an'le milatsaka tampoka de ohatran'izay le tension anaty izy fa io samby tena miakatra ambony be de mitotona miakavy mitotona miakavanana ary le ria nantaniko izy vao teny amin'ny ranomamy ilagna ty mahay milomano de ozy mahay aka mandainga lafa tsy mahay milomano la satria Benahoabo laza mahay milomano izy nefa 10 kilometatra miala an-tanàna nefa misy ranomasina noho izy maza mahay milomano le zavatra fa mihitsy ny haiko de fa rehefa tena jera tsy mahay le ry tsisy ranomasina fa mahay milomano fa misy piscine ty fa tsisy piscine be volo kosa misy piscine tsisy piscine any Ambovombe ary Ambovombe tsisy piscine any nandeha am'izay le izy Ambovombe samboatsara Ambovombe le rika de rehefa nandeha am'izay le izy nasika be ny ranomasina adiny 5 ny nandehanana teny ambony ranomasina teny zany avy any Mananara nakatsoana ny vongo dia eo am'izay zany le izy lay lalana izy efa hain'le mpamily moa zany le hoe indraiky fa tsy milaza zany le capitaine de bord sy tena tondra le izy efa mahafantatra tsara hoe aiza lalana tokony chauffeur le sambo mahay tsara hoe ity misy vaga tena ngeza be mihitsy dia itsina manatrika maka sisiny mivadikato hanika rehefa tonga mahita am'izay io Sainte Marie ity ny tanàna ny tsy tsinana rehetrarehetra de hoy amin'ny Benahoabo ola ty raha milomano moa zany aveto katretsy ve de vita tsy vita fa mbola lavitra be le ty mbola misy any amin'ny 5 kilometre 10 kilometre anao io elanelany io fa reraka ho ela tratran'le courant na rano zay misitona satria aza donina fa ao ambany ranomasina mahatonga ny manonja dia misy tany foana na seisme foana de misitona courant marin de lasa am'izay le izy fa tam'le anay efa mahay be le commandant io efa mahay be fa mijaly izy le fahazarana mety misy ihany fa ny loza manko statistiquement amin'ny latsinana manomboka tia Tomasina mena varatra zany nahatranay sambava raha oily zay namana ny tondra sonao kato fotsiny raha oily de nanao spectacle zay de nandeha sambo raha oily satria hoe tsakany roplanina sonao de sonao raha oily nalaina niala avy eo Tamatavy de nandeha nakany Sambava de tsy tany Sambava moa no ny akosta ny lakana zany sambo fa tany Tala fa tonga raha oily de tamin'ny tazana an'le sambo tonga zay satria hitanay mihitsy natokava le izy ohatran'ny misy statue kakazo be zany eo akaikin'le toerana misy ny entana zany raha oily ka io sady tratra ny masoandro lasa maiky be raha oily nivoaka teo amin'ny porona Tala raha oily adiny ray nanontany tsy miteny nanahoana ny ty tsy miteny azonareo ve hoe tena azoko asaina lay traumatisé raha oily le zavatra mitranga ao anaty satria zao rehefa mandeha le tsy andeha tsony ao raha oily naotrina karaha omelona solo za tsy de vao miainga zany izy de misy ohatran'ny sokely be debe petraka zao anatin'le sambo sokely be debe tsika pana dekobana le izy zany fa misy mitarika le izy misy première voix mitarika anankiray zay fa lasa daholy am'izay rehetrarehetra io
nanomboka teo a nieritreritra tsy de hinana trony ranomasina tso satria ay le olona mandoratra rehetra io alatsika zalahy ao anatin'le ranomasina le loa iny rehefa aza mihinana kisotsony aza mihinana aza hinana fa le izy tamin'ny voalohany mieritreritra izy fa rehefa ny amanda sy vody le izy de tsy manina tsy manina ihany fa mieritreritra izy zany manda sy vody manda sy vody ay ve mahay milomano la teo lo hafa mihitsy misy resaka zao manko nandeha zay tiako idirana mba tsy hanafangarona foana isaky mandeha avy eo amahambo mandeha makany Sainte Marie de avy teto masina makany Sainte Marie so rano vongo misy any Savana El Condor sy sisa ara-dalàna ireny misy angeva natao hitatotra olona mihitsy zay ka zay indrindra ny fifangaron'ireo resaky reo no anisany mampisy loza matetika hoe ny aiza ho aiza ny ara-dalàna ny aiza ho aiza ny tokony andehanana aza manao adevitra tsy tokony mitombona satria misy miteny hoe ka io zao jereo satria zao ohatra zao tsy haiko El Condor mbola ao Savana de misy manao resaka tsy miady ao anatin'le izy satria mifangaro ao an-tsain'ny olona le bofin-dresaka satria manko raha miteny hoe Melissa zao ohatra rehefa tonga mitaingina le izy miala tsika ohatra manao dokam-barotra be Melissa vinona andalina aloha zany de iny tantarany rehefa mandeha am'le izy ianao vao miditra voalohany de tsy maintsy manao gilet ao anatin'le izy ary ny olona rehetra ao anatin'le Melissa sambo sambo serge gilet dia manao gilet daholo ianareo tsy maintsy manao gilet ianao ary misy tompona andraikitry ny frontière any amin'ny faritra iny zay manara-maso tanteraka mihitsy hoe manahoana firy nisan'ny olona aty firy ny any anaty ny anaran'ireo olona rehetrarehetra reo mandeha ao anatin'io any anatin'ny lisana any amin'ny any daholo akoatra ny fandehanan'le ao anatin'ny sambo ao zany de efa misy tompona andraikitra mikarakaran'izany iny mantsy zao tena mety sambo zay mantsy hoe iny tena mety fa nalozany le ana be tsy fantatra hoe iza le sambo nape Sainte Marie naka tia sony rano vongo zay tsy tokony mazaka olona be de be ohatran'ireny le sambo fa le sambo le avy any mantsy tena fa misy mihitsy hoe zao ny isan'ny place zao ny tena hoe vedety rapide zay fa tsondra reo anazy tena hoe misy structure mipetraka mazava tsara mihitsy tonga eo sorany vongo ianao to efa misy tomobile zareo ihany mitondra anao makany le tamatavy rehefa avy eo zany hoe efa bien organisé structuré zareo de mety le izy fa le oran'ny le anankiray tsy zay loatra le izy le tokony ifampitsidiana manko sy ifampiresahana ny fitantanana satria ranomasina itsika nosy itsika ao anatin'ny fomba fitandranany ranomasina sy fomba fitaterana sy ny resaka ara-professionnellement parlant zany hitako tsy tena mazava tsara satria nisy fotoana zao izahay ohatra nandeha tamin'ny zamperaka loka nandehananay sambo avy any Mazangana nandeha nakany Nosy be normal zany tena tsara ny sambo de nandeha sambo milamina raha teo ny ranomasina andrefana rehefa miampita avy eo akify mandeha makany Nosy be lakoka de ny lakoka misy gilet misy mahay mitondra ny ranomasina indraindray mahery sy tsy mahery efa nisy sambony letika ihany teo anelana akify betsaka efa nisy betsaka ihany ny fijerena ifotony an'io zany ny anahy manko le ty fijerena ifotony ty mihitsy ny anany tena hitako mihitsy hoe zao zao ny zavanitranga tany amin'ny eletsana sy avaratra iny zany zao ny letika aloha zany français de nijery aloha le hélicoptère misy zatra may koa taosany rano vongo trano ny loza samy manana fomba andraisany ny loza ny fomba ny malagasy amin'ny fahitan'ny malagasy ny loza mitohitohy misy dikany io de raisina ampitiavana daholo ny zavatra tokony ho atao amin'ny ankapobeny satria ny fifanipahany eo amin'ny resaka fomba ny finoana ny hasan'ny tany sy ny hasan'ny olona sy ny resaka efa natao amin'ny resaka lovatsofina amina resaka loza hoe zao ny tokony asoty atao raha tokony amonombo raha mivavaka sisisy eo misy court-circuit koa io zavatra io mato fa tsika fa tsika le mpivariny am'le tanàna regny koa loha rehefa mba teneny io ny aza mandeha amin'io ohatra zao izy izy aloha na manina de tokony ajainasasantena ohatra mafy loha ihany ny avany Sainte Marie ny avany Sainte Marie raha avany Sainte Marie na avatea fotoana raha vogo any Sainte Marie raha vao beoatra ny amby 12 tsisy mandeha tsony amby 12 atoandro fa le mafilo sy ry manam-bola be no mbola miteny hoe amy 2 amy 3 hoe tsy mareoty le izy mafy le vidirina am'le vinany iny rehefa aveo zay tavelata Sainte Marie mandeha zany nantany an'le sambo am'izay fa niora tsy olana satria raha vao misy plofoplof fotsifotsiny ny ramasina tsy mandeha aloha zany le sambo official fa misy kanoty aloha zany mety satria makeo mahambo rehefa mitonitony zany le izy tonga 1,2 million zany anankiray ok eny ary firy tsika mitady vazaha anankitelo nareo fa mazaka zany tsara izy 1,2 million le vazaha telo mianaka zay 10 zany zay andeha am'le kanoty tonga andody le vola am'izay 1,2 million ariary zany zay ka
mijanona ka tena fa izy moa le mbola nandeha fa izy ty le mbola nipitana kely am'le nosy ray aloha ka ny olana tamin'iny manko no tsy fanadiadiana tsara satria misy hoe cap de vetsivetsitadiavina le senaralery avaratra Sainte Maria de le mipita le mahita ny rano vongo le izy misy lokintsy misy lokintsy zay zany ery de rehefa mankany am'le lokintsy zany de mipita tazana de misy lakana nandeha zany ny tena problème tam'zay rehefa tonga eo am'le toerana le aty Madagasikara zany de mandeha tomobile ndray mankany son'ny rano vongo tavela atao le vazaha be de be le nandoa tsy zay ka le fa tavela tao zareo ny telefony efa tadolobaty any sakafo tsisy any akoho farany tao efa nohanina niaraka midanja be ao anatin'le zao zay nahita film nisy any Daniel Radcliffe le zany la na any amina toerana eritreretinao aza misy koko maniry sisisy io mijereva kolanta fa mosarena tao le vazaha de telefony ny rano mitondra ka aorina rano mitondra ka aloha tsisy tomobile tonga ny telefona le lakana nitondra ny zareo natsona tsisy to fa rehefa azo ny vola lasa izy nampalahelo izy gasy avy eo misy miteny hoe misy azakely zahay ato manavy sy ny sisa izahay nijanona Sainte Marie tonga tao Sainte Marie moa zany ny fiaramanidina manokana zay nakanay isorana fa nandovolainka nydafotnadinana ina zany metany afarany lay vazaha tavela tao sa tsy maintsy mosarena be zareo de afaka nalaina any navotany izy ka votany any ka ohatra hoe nisy lakana olona le izy manko angeny amin'ny fiarahamonina ny amin'iny le tsy nany manavitra ny olona fa nyresaka fotoana sy ny serasera sarotra de mandeha amina lakana ho an'ireo rehetra zay efa nandeha avy eo mananjary mandeha makany akatafa de io akatafa io tazanao mihitsy io fa ohatrany 30 metatra le epitana ohatrany 30 metatra fa satria eo le fahaizan'le commandant am'zay rehefa le mitsoka le vinany teo sonarany vongo tena tsara le satria zao rehefa misy vaga rany ohatra manao paimor zany le ohatra manitsaka frainlafa eo alolo kely eo vinany na tonga nafatemisy tamin'ny fotoana iny satria lefa rivo teo am'le vinany izy fa le mbola alohan'le vinany eo am'le vinany am'zay misy vaga zay hoan'ireo commandant efa expérimenté no afaka manao an'izay hoe manaraka izy ohatra manao paimor ohatra mivono zay le moteur fa tsy hainao le transition avy aty amin'ny ranomasina makany amin'ny ranomamy efa any amin'ny fa tsika izany mbola ranomasa sara fa ranomamy todika am'zay anao efa misy tany aty efa misy tany ranomamy ty efa tonga zay vao tonga tao vongo adiny 5 zany no tena andalina teny be de be ny zavatra mitranga misy masera tao misy pastera tao fa mandritra le ranomasina masika be mandritra adiny ray sasany eo fa tena mivavaka daholo ny olona rehetra ao anatiny barona matory bena hoaby foazy le rivoaloha nano taminina natoaka zay alehany za moa rehefa tsy maintsy fa raha mbola azo misy fotoana tokony le anaisy raha zany ke tomany dada sy mama miverina zay tomany fa grave zany ohatra n'iny zany ny anay ny navoanay iny le vadika teo le français ay mpitondra entana no nandianana de teny mitafo zay no mipetraka ny olona zay niaraka tamin'le fikapana le fikapana krazirazo eo am'le krazirazo tsisy menatra tsisy menatra nitazo eo am'le tady le tsy maintsy mivoaka ry ambony ary de mamikotra kely ry am'siny tsy ohatra tady efa atao zalahy eo de tazomina ohatrao le tady de mitingitingina eo am'le any ianao alaina le so de ino no isasana fa moa vena rehefa nahita le reportage le reportage le tany RD Congo le misy an'le efa nahita n'inareo le sampeny tsy mifampitohy lava be iny mahatratra 800 mètres le izy efa tsy nahita n'iny nandeha amina reny rano le izy fa reny rano lehibe ny Brazzaville zay reportage zay ny tena loza indrindra zay fa de tena fitateran'olona any amina reny rano any Congo firenena de misy gendarme ao anatiny firenena ray le izy tena firenena ray le tsara ao anatiny de tena resaka fokotany lehibe any fokotany fitsarana ny resaka sakafo makorelina to de izy mandeha eno de iny tsara jerentsika ihany satria ny zavatra tiako avy tam'le resaka teo de zao ahoana ny régularisation ny zavatra rehetra ahafahantsika ty zay manana ny mpangalanina manana ny Océan Indien manana ny canal de Mozambique ampiasa tsara tsy ao anaty ahiahy ny zava-misy amin'ny ankapobeny ny flotte tsika amin'ny resaka lakana sambo ange le retsy
nosy tsika ty fa mahandry amin'ny resaka hoe sambo lakanjerony hoe sarany fransay mahontsany mahita an'le izy rehefa mahita an'le boîte people taloha le avy any Sénégal le tafitafy le mandeha makany Gibraltar iny zany mampalahelo mijery sasany kay tsy omby tao anatiny koa fa ty misitsisy tosety fotsy mana mafy ary mba hitaingina an'iny kosa rehefa hitako hoe tsy omby ao anatin'le izy fanadezana zany ara ny farany taona tsy ohatry zao de misy ny programme anatsy mbola mandevy tony midnight madness tony sa hoe ahoany tony amin'ny 7 ora arivo tia ao amin'ny hôtel panorama manomboka amin'ny 7 ora le izy misy miaraka amin'ny Mox DJ sy Joe Kamikaze misy karazamara ny misy amin'le blue de 40 000 ariary le ao amin'le blue ao amin'le gold 100 000 ariary le ao amin'le blue lagoon kosa 75 000 ariary ao amin'le diamond 350 000 ariary ho anareo tianao reveo miaraka amiko ka misy volana aminareo any fa mila avansa kely de atsoe rehefa aveo fa tsika rehetra de anetamatavy nenaiky izy fermé tamin'ny Christmas zany zany rony bena mity ray le c'est passé nenay koa gise fermé fa sakafo no nitatazana de ny fanasehoko ny bandy akamatao lay le izy fanadezana zany ara ny fivarotana varotra koa mandeha tsara mihitsy am'izao de ny lavabenko eo ampefoloa de mivarotra ireo telefônina na finday tena avolenta be mihitsy ary misy garantie 12 volana ny azy original tao izy hitanao zany ny barona zao efa volom-belona mbola hatram'izao lefa ndenjera taitsy iny nenjera taroa doboka tanaty ranomasina izy iny any le izy de original le téléphone latsaka tao anaty dobo fanorahana soatra tekno mafy lala izy fa ity ndray teneko anareo voafako maly ray avo na le hitanareo le ity haly ay teny atoroko any lala izy fa mira tadiny io manao réveillon chiffre voalohany amin'ny code bancaire ko manao réveillon otrino tsy haiko alefa soara silhouette de l'est any full point izy io amin'ny faraka amin'ny 30 ny volana décembre izao itsy anana ny voalohany volana janoary taona 2024 zay anana misy cotirage sy no manao an'izany any full point any fotoanatsika io zany fa ho an'le olona tonga teo aza dino ho an'le tonga teo bilaka le olona tonga vahiny teo aloha vetivety fotsiny le vahiny ny le fiofanana ataony zareo le 3 4 5 6 efa namafisiko teo misaotra kota 3 4 5 6 janvier le inona io le fampiofanana manara-penitra le ny vahiny tamin'ny maraina teo izy ialdini ihaja ndray le izy fanandoa izy fanandoa izy tsy fatako le frais le formation ya iana le tompoko lasy le tompoko vavy mbola misy any amila zao misy tsy izy le anately mianaka le réveillon fa tsisy le nomeko online nga tany fa nga tsy tonga ty zany de ty kelo zany isarlehibe iry jiady nanome fiarakodio an'ny bastalayon efa tsiraikitra faninona zareo tsy haiko za le mamelona ny laklosy foana ao anatin'ny fitsetserana tokoa aloha hoe misy zavatra azo atao sy azo eritreretina tokoa ve amin'ireo seho zay nanokana aloha amin'ny resaka réveillon teneniko anankiray de nitaorinan'ny krismasy ka efa nisy investissement be le tsy hita be ny any angery zalahy ho anareo zay efa tratran'izany ohatra ny anay tany Manakara ohatra efa nomanina daholo ny vola ary nisy ny avance nomena an'ireo prestataire samihafa ina ataonao ina ndeha amin'ny polisy amenao contrat andeha ifampitory amin'ny fitsarana andeha ifampitaritarika any kampanakamo manao an'izany ao anatin'ity zavatra ity zany de efa eo moa ny namana zay tsotonona ny anarany samy manome chiffre ny investisseny eo amin'ny ankapobeny riavana misy karazana zavatra namezana avance tsy azo zany hoe averina tsy satria nahoana efa fond perdu le izy tamin'ny fampiasana le izy misy karazana zavatra efa nandefasana vola efa tsy azo alaina ka tsy azo averina ohatra zao nahazo avance tamin'le spot andeha ataoko zay sarotra be nandeo gogoty tsiraikitra izy atao ty aleo rehetra manaraka ataoko foana io ohatratra zany satria zao le réveillon ngeka ngoza be ny investissement atao any tsy mandà mihitsy ny hoe rehefa tsiraikitra any rehefa tsiraikitra fa mba tokony efa apetrakitsika mihitsy kosa hoe inona ny karazana assurance inona ny karazana sy ny sisa io efa nijanona io fa de betsaka no najanona tena privé très privé à la maison eo ihany koa nefa ny tena point d'interrogation apetraka amina tompona andraikitra samihafa hoe rehefa afaka manao aleo anao daholo
efa tsy aretina ntsony resako satria azo atao no misava ny pasanitaire mihitsy ao ambaravarana de rehefa avy eo samy mitandrina dolo tsika nanao fety tato rehefa mivoaka ahoana moa ny vaccine vao mibaly important be ty tena ny fiangavinan'ny préfet tena aza mampitahotra be rangaha tena mampitahotra le zavatra teneninao manao an'le hoe izahay de andeha hitety ny tokantrano sy ny anina de tokantrano za tena fa tena petraka mantsy de zao le hoe hevitra be le lalàna le hoe tsy mahazo mangina olona zato inona ty zao ny anaty teneniko ty tadidinareo tam'le nisy fihetsiketsehana sika hoe taraina zany ny zompanjifa de hoy le tompona ndraikitra hoe avelanay manao ary nareo ka raha misy tranon'olona vaky le mitatana ny mpitarika an'io fihetsiketsehana io no samborinay satria nareo ny tompona ndraikitra voalohany raha misy vaky zany trano tsy mifandray zarynaka tsy mifandray avy trano zany fa tsika miteny no mampifandray an'zany karaha ohatra araka vaky zany ny trano kisoan'ny raha zilanyafaka miteny izy zany fihetsiketsehana tary le fihetsiketsehana ty analaka attention tena zany zavatra resahana zany manko zany le sarkasme tena tokony raisiny zany ohatran'izany koa le tofondresaka zany tofondresaka ohatran'izany koa le hoe andao ifampiresaka aloha tsika mifampiresaka kely de andao ifampiresaka ery amin'ny kanja malalaka ery sady taritanao any ohatran'ratinasy famezatsy taritanao any amin'ny resume ihany le olo eo amin'ny kianja tsy azo andehanana ihany le olo ifampiresaka afahanao manao sampidokotra an'le olo fa milakamisy zao aloha azadio le zarazara tsikitsiky miaraka amin'ny Francis Turbo etsy amin'ny zarazara ao Ambatobe manomboka amin'ny fitora inona fitora alina tamin'ny krismasy nanao fampisehoana namboarimboarina mahafinaritra le izy ranga de zay koa izarazara tsikitsiky amin'ny farany taona zay hiaraka aminay mahatonga lera manao hoe zavavire mba hiaraka itazany jesomba hiaraka mina natsapatena fa irery de nandeha tsy nandeha sa irery na odina ny tanana ny tsafinondana inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault. Mifandarana nefa dia tsy mialon-jafy. Rehefa vahiny, rehefa lasa olona. Alasy mahitana lavila ka misy masabotsy. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikanikany ianao, maraikitra e. Tsy mandeha amin'ny zelone, fa tianareo foana e. Mahasana ny tontolom-piainanao. Orange. Vaovao be! Andramny Gino ici. Zay zava-pisotro manalaita heta, vita avy amin'ny dité natural. Aruna, téléchargeable sur Google Play, acheté et vendu comme jamais auparavant. Vous avez un projet qui peut faire bouger les choses? N'attendez plus. Soumettez votre candidature sur startupper.totalenergie.com.